Isaotrany Jehova Fanahy zay rehetra tao misaotrany anarany makasina. Isaotrany Jehova Fanahy asa misy antidonao mifitahiny rehetra. Isaotrany Jehova Fanahy zay rehetra tao anaty misaotrany anarany makasina. Isaotrany Jehova Fanahy asa misy antidonao mifitahiny rehetra. Isany mampela ihelokao rehetra zay manasitrana rehetinao rehetra zay manafitrananao zay hitinany andavaka zay manana famotrampo sy fiatrananao hoe isany mampela ihelokao rehetra zay manasitrana rehetinao rehetra zay manafitrananao zay hitinany andavaka zay manana famotrampo sy fiatrananao hoe Isaotrany Jehova Fanahy zay rehetra tao anaty misaotrany anarany makasina. Isaotrany Jehova Fanahy asa misy antidonao mifitahiny rehetra. Isany mampela ihelokao rehetra zay manasitrana rehetinao rehetra zay manafitrananao zay hitinany andavaka zay manana famotrampo sy fiatrananao hoe isany mampela ihelokao rehetra zay manasitrana rehetinao rehetra zay manafitrananao zay hitinany andavaka zay manana famotrampo sy fiatrananao hoe Yanao Jehova Yanao Malakiza Yanao Jehova Yanao Malakiza Hallelujah Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo kosa ny eo amintsika rehetra. Ato anatin'ity fandarana misandrata ity izay arabako atsika hanonako ny fiadanan'i Jesosy sy ny fahasoavan'Andriamanitra indray amakivaky any anatin'ny fiainantsika rehetra mihitsy amin'izao fotoana izao any anatin'ny tokantranontsika sy ny atilalin'ny fotsika sy ny fiainantsika manontolo any izany fiadanan'Andriamanitra izany. Faly sady sambatra miaona aminareo eto indray androany tanatin'ny fandaharana izay ankofantsika eo anoloan'i Jehovahandriamanitra ary izany izany nentsika nanombohana ny fandaharana androany satria dia tena mahatsapa fa ny hira rehetra voalaza teo
ny zavatra rehetra voalaza tao anatin'ny hira teo dia asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika daholo nandritra ny herinandro. Nararintsika no sitran'Andriamanitra. Misy lavaka foana eo amin'ny fiainantsika eo, lavaka mangitsokitsoka. Ary tokony ho lavo tany anatin'izany lavaka izany tsika rehetrarehetra. Tokony ho lavo tamin'ny zavatra maro tsika rehetrarehetra. Lavo ny ara-panahintsika, tokony ho lavo ny ara-nofontsika. Fa ry havana, tsy lavontsika satria nahoana? Nanarona ny famindram-polo sy ny fiantrano teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Namela ny fahotantsika, miezaka manadino ny ratsy ataontsika, fa mampifo izay rehetra mba hitany fa mahafinaritra azy eny amintsika eny, ka mahatonga anazy mitia antsika foana, na dia tsy mendrika azy tsika ry havana malala. Ezahany takonana ny zavatra ratsy, ezahany tsy jerena ny tsy fahamarinana sy ny tsy fahamendrehantsika, fa miezaka mihitsy izy mitady ny zavatra rehetra mba ahafahany mitia antsika ry havana. Misaotra an'Andriamanitra tsika androany raha tonga eto satria tsy misy afa-tsy fahasoavana izao havelomantsika eto izao. Nandalo herinandro ianao, mety lava taminao ny herinandro, mety fohy taminao, fa ny itovizantsika rehetra eto androany dia fo anankiray, saina anankiray ary vava anankiray ho entintsika mekoka eo anoloan'i Jehovah hiteny manao hoe: misaotra Andriamanitra fa tafitanay iny herinandro iny satria nitatanao ny lalanay. Satria Andriamanitra teo ianao niaraka taminay indray tamin'iny herinandro iny. Mety nisy adiny lalovana, mety betsaka ny zavatra mifaomafao teo amin'ny fiainana, tsy laviny izany. Eto no ahitantsika an'izany, ary tsy maintsy misy ny zavatra mifaomafao. Indraindray misy ny tantely, indraindray misy ny vahona. Fa izany no mahafiainana ny fiainana ry havana malala. Fa ny miaraka amin'Andriamanitra, ao anatin'ny vahona mihitsy ianao no mahay ny tsirona tantely ry havana. Andriamanitra mitany fiainanao tamin'iny herinandro iny dia fantaro fa tianao izy ary nandrotsaka ny fahasoavany teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ity izao tontolo izao ity miezaka manome antsika ny vahona ry havana mba hampangidy faran'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Fa avy eo an-danitra ao misy tantely mitsosorika foana ho an'izay rehetra tia azy, manamamy ny vahona izay eo amin'ny fiainantsika, ka mahatonga antsika mbola mahita fiany, mahatonga antsika mbola miteny hoe sambatra, mahatonga antsika mbola miteny hoe misaotra Andriamanitra, mbola manam-pifaliana satria na inona angidin'ny fiainana eto amin'ity tany ity, Andriamanitra tsy mitsahatra mandrotsaka ny fahasoavany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Andao tsika hidera azy amin'izao fotoana izao. Andao tatsika ity raha mahafinaritra be ity androany, hiaraka handiha amin'ireo ololo kely ireo tsika hideran'Andriamanitra. Haleluya. Sautanteu kalalandava, rumba kuanji karibu fideralaze, udareksi chile meni zavanteuba, aftyavana mandrak zain tueche wamini, sautanteu kalalandava, rumba kuanji karibu fideralaze, udareksi chile meni zavanteuba. Aftyavana mandrak zain tueche wamini, yara makalaza Jehovah, sikiricha yara Jehovah, zanire nasijani, sachire benas lavante tanti, yara makalaza Jehovah,
Sikiricho yarandaramseopa Izanire sijani Sachire bena swavante tanti Amen, Jehovah-Andriamanitra. Hideranao tokoa izay satria lehibe ny hasoavanao teto amin'ity tany ity, Andriamanitra. Tena marina izany, Jehovah, tena marina izany satria iainanay ange izany fahasoavanao izany, Andriamanitra. Midina izany fahasoavana izany, dia tsy raraka tany izany fa mieritraikana anatin'ny fiainanay tsiray avy, Andriamanitra. Fiderana no mba azonay aterina eto aminao androany, Jesosy a. Izany ihany no mba azonay tenenina amin'ity androany ity, Jehovah-Andriamanitra. Ny fonay mihitsy androany natolotra io fanitsim-piderana ho anao, Jesosy. Ny fanahinay androany, Andriamanitra. Atolotra io fanitsim-piderana ny anaranao, Jehovah-Andriamanitra. Kely loatra izany, Jesosy, raha miohatra amin'ny zavatra rehetra izay ataonao a. Tahaka ny kankana kely eto anatrehanao izay, Andriamanitra. Raha miohatra amin'ny fahalebiazanao. Fantatray, Andriamanitra, izany a. Fa ianao ny lehibe. Ianao ny tsara. Ianao no avo indrindra sy ambony indrindra. Fa izahay no kely indrindra sy ambany indrindra amin'ny lafiny rehetra, Jehovah-Andriamanitra. Anefa ny tananao. Ilay tananao sady tsara no masina. Ilay tananao sady lehibe. Iny mihitsy natsotranao. Hoe ty amin'ny farany ambany, Jehovah-Andriamanitra. Mitondra ny fiainanay. Alleluia. Ka na dia tsy mahafinaritra anao aza ity izao tontolo izao ity. Tsy mety aminao intsony ange, Jehovah. Ny nitsangatsangana tao amin'ny sahedena rehefa nanoty Adamaseva, Jehovah-Andriamanitra. Tsy nahafinaritra anao intsony ny nidina tao. Tsy nahafinaritra anao intsony ny nitafatafa tamin'izy mivady. Satria efa lasa nisy elanelana vokatry ny fahotana, Jehovah-Andriamanitra. Fa misaotra anao izay. Fa na dia hitanay mihitsy aza fa tsy tianao ty izao tontolo izao ity satria feno fahalotona sy faharatsiana, Andriamanitra. Mbola afaka mahita anay ihany ianao eto. Mbola afaka mitondra anay ihany ianao.
mbola afaka mitsimbona ny lalana ihany ianao Andriamanitra, tsy mamelanay ho irery, mbola mijery anay. Eny Andriamanitra, ka na dia nivatra aza tsy mahatafotohina ny tongotra ay, satria marina aminay ny teninao fa mialo lalana anay tokoa ny anjelinao, manodidina anay, mitoby sady mamonjy anay Andriamanitra. Impiry moa zareo Jesosy nefa saika maty, na zay mandeha eny an-dalana iny fotsiny aza nge Andriamanitra tiany ny devola asiana accident mahazo anay, tiany ny devola asiana zavatra ratsy ny fiainanay, mampangetahetazy mihitsy nikitika ny fiainanay, andrava sy amotika ny fiainanay Jehovah. Fa misaotra anao zay fa ny anjelinao tsy namelanay ho potika, nampiasa ny fahefany teny aminy izy, ny fahefana zay nomenao azy no nampiasainy niaro anay Jehovah Andriamanitra. Ny baiko zay nomenao azy no nakatoaviny ka natonga azy niaro anay. Aleluia. Tsy tratra ny fahafatesana tamin'ny herinandro iny, tsy tratra ny loza sy ny atambo tamin'ny herinandro iny Jehovah, no tahininao Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra Andriamanitra, voninahitra ny eo anao Jehovah, ny tera laza ny eo anao. Aleluia. Miserani Jehovah, we thank you. Miserani God, you are mighty. Miserani Andramo masina eni misarazi. Miserani Jehovah, we thank you. Manasitsana niaretinao, izay managotra ny anao, tsy dinany andavaka. Miserani Jehovah, Miserani Andramo masina misarazi, misarazi. Izanamela nieloka manasitsana niaretinao, izay maroza ny anao, fidinany andavaka. Izanamela nieloka manasitsana niaretinao, izay maroza ny anao, fidinany andavaka.
Misaoran'Andriamanitra ry havana malala. Misaoran'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao io mbola tanany mahery ny mihazona antsika rehetrarehetra ireo. Ianao izay milaza fa resy amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao, tsy resy ianao. Ny fahatongavanao eto mbola midika fa tsy resy ianao. Misaoran'Andriamanitra ianao fa misy olona any amin'izao fotoana izao na ny andefa teny ohatranao commentaire io ary tsy vitany intsony. Mety efa miomankomana ny hamono teny izy amin'izao fotoana izao. Misy olona any amin'izao fotoana izao efa eo ambavahoana ny fahafatesana ny fiainany. Efa dingana ray sisa dia any am-pasana. Efa mialanenina sy hafanenina aminy ny dokotera sy ny mpitsabo. Misy olona any amin'izao fotoana izao. Raha maha olombelona dia efa tenenina mihitsy hoe tsisy hevitra intsony ny aminy. Fa ianao, matoa ianao mbola afaka tonga eto, afaka manoratra eto, velonaina soamatsara ianao, atomboy amin'ny fisaorana an'Andriamanitra. Atomboy fa ho hitanao ange fa tsy resy izany ianao ry havana malala. Tsy resy izany tsika manompo an'Andriamanitra. Ahoana ny ideran'ny olona resy an'Andriamanitra? Nefa Andriamanitra milaza fa izao olona noforoniko azy ao nanambara fiderana. Misy fotoana ny olona mandalo ady mideran'Andriamanitra fa tsy mandrakizay akory izany. Tsy hoe nandalo ady Davida dia nideran'Andriamanitra dia tsy nisy fandresena mihitsy fa ny ady rehetra lalovany dia ady foana. Fa nideran'Andriamanitra foana izy mandra-pahafatiny tsia. Fa ny betsaka dia ny fideran'i Davida tao anatin'ny fandresena. Raha isaina ny fiderana nataon'i Davida dia ny fandresena ny betsaka ry havana malala. Izany no mahatonga antsika tsy avelan'Andriamanitra ho resy satria tsy afaka hisandratra ny anarany. Mety himehezany devoly fotsiny raha olona resy, ka olona resy mandrakizay no hitera azy. Fa ianao io mpandresy ianao. Tonga eto ianao satria mpandresy ianao. Halleloja. Efa nomanin'Andriamanitra ao anao ny fandresena. Ao amin'Andriamanitra ny fahasoavana dia mitoetra mandrakizay. Ny ady dia mandalo fa ny fahasoavana mitoetra ry havana malala. Ary izany no mahatonga antsika tsy avelantsika ho faty ny fiderana na dia misy aza ny ady indraindray mandalo ry havana. Satria Andriamanitra fantatsika fa tia antsika foana izy naroviana. Halleloja. Misaotra anao izay Jesosy. Misaotra Andriamanitra fa tena marina eo amin'ny fiainana ianao. Fa soavana ianao Jesosy. Halleloja. Fasoavanao namonjy lay zao lay mpanoty ratsy indrindra very ao taloha zao vonjy ao damba taloha zao mahitao. Fasoavanao namonjy lay zao lay mpanoty ratsy indrindra very ao taloha zao vonjy ao damba taloha zao mahitao.
Fasoavanao namonjenay zao lay mpano ratsindrindray very ao taloha zao vo mondiao tamba taloha zao mahita fasoavanao nonanto izao ahy tsy tozatsona ratsy ianao fasoavanao nonanto izao ahy tsy tozatsona ratsy ianao fasoavanao Zawa, Tsuya, Tsuya, Faswara, Namutila, Solai Panu, Ratsita, Veyal Panu, Sambuja, Sambakalu, Somalika, Faswala. Namutila, Solai Panu, Ratsita, Veyal Panu, Sambuja, Sambakalu, Somalika, Faswala. Mungakusawa Situzatsuya Ratsuya Fasaya Mungakusawa Situzatsuya Ratsuya Fasaya Amen.
Ny olona anankiray ravana rehefa mahafantatra, rehefa mahatsapa hoe fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao azy, dia ny ataon'iny olona iny voalohany dia ny tsy mangina. Tsy afaka mangina mihitsy izy manoloana ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Tehiteny foana. Ary izany no nahatonga ny Paoly apôstôly tonga hatrany amin'ny Kaisara. Tsy nanaiky izy raha tsy tonga natreo amin'ny Kaisara ry havana, na dia hamoizany ny ainy azy, satria tsy nety nangina ny fony. Nahatsapa loatra izy fa fahasoavan'Andriamanitra no nahavoavonjy azy. Ry havana malala, ny olona anankiray tena afaka hidiran'Andriamanitra foana na dia any am-ponja azy, dia ny olona mahatsapa fanomena fahasoavana tsy voavidim-bola dia Jesosy Kristy, ny famelan-keloka izay nomena azy. Ny olona rehefa mbola tsy mahatsapa ny fahasoavana omena azy dia sasatry ny manome tsiny an'Andriamanitra, sasatry ny monomonina amin'Andriamanitra, sasatry ny miteny amin'Andriamanitra foana hoe izao ve ny mba hanaovanao ahy, mba mivavaka ihany aho dia izao, satria tsy mahatsapa izany olona izany hoe na dia ny hanonana azy hoe kristianina azy, aenany nafoy voavity izany. Ranona latsaka vo afaka notononina fa kristianintsika rehetrarehetra reto. Ry havana malala, za manokana na dia nilazako an'izany fotsiny azy, ampiderako an'Andriamanitra mandrapatapitry ny fofonaiko, mandra-pialako eto amin'ity tany ity ka raha mbola tsy tonga Jesosy. Ampy ny itenenako fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahavoavelany eloko. Mety tsy hanana zavatra be dia be ho tantaraina, tsy fantatro inona daholo no mety ho fijoroana vavolombeleny ambavako, raha resaka fahagagana, raha resaka fitahiana, raha resaka fisandratana ara-nofo, mety tsy hanana zavatra be ho tenenina ry havana malala. Fa na tsy manana an'izany ho tenenina azahako, efa betsaka loatra ary tsy ampy ny fotoana ilazako hoe misaotra Jesosy eo fa kristianina, misaotra fa manomana fitoerana ho ahy ianao, misaotra fa navelanao ny fahotako, misaotra fa tsy nisy ny tehirizinao ny otako, ny faharatsiako, misaotra fa tianao ahy. Aleloia. Izany koa no mba tiako hiampitany aminao androany. Aza miandry zavatra ngeza be ianao ka eritreretinao andrasanao ho tonga, izay ianao vao hanomana hoe andeha hisaotra an'Andriamanitra. Fa ry havana malala, izay nomenanao efa tsy voavidinao na ovinanao vino. Aleluia. Misaotra Jesosy. Yeah. Matsiaro menatra amin'ny rehefa hotako tompo, menatra mitsaranony ny laranao, fa efa nivily tam'lalana nagnano fanao za tontolo izao, tsy nakatoy ireo titina fa nemotra nanarako tam'izao rehetra izao. Matsiaro menatra amin'ny rehefa hotako tompo, menatra mitsaranony ny laranao, fa efa
fantily tamlalana nanafanao za tontolo izany tsy nakatoy ireo titina fa niemotra nanarato tam'zao rehetra izany lefa hoianao hoe matokia fafoavela meloka vitsangana bata fandriana ka modia anatranona Esata Jesus Fanahy tena teny zazefaveria kanapotina tranona efa nilomano tamniodakany jovina kandrasnotaka ny zanaka ary mofidina tonitenina nomena hoery lasa olom-baova izavatra fatapaka manamina lefa hoianao hoe matokia fa voavela meloka vitsangana bata fandriana ka modia anatranona tiaiko mitsy niangina hoetsy tory ny anarana zay kavera raha sy teriana efa matao raha sy teriana fa velondray no fitiavana tiaiko mitsy niangina hoetsy tory ny anarana zay kavera raha sy teriana efa matao raha sy teriana fa velondray no fitiavana Alleluia Jesosy tsy hainay tokoa ny angina Jesosy ka tsy tory ny anaranao ary ndretsay mba tonga eto androany Andriamanitra mba mitory ihany koa zany fahatsaranao zany Jesosy malala telo taona sy tapany mba nafahany Paoly apôstôly Jesosy eo nidradradratra tsy nangina ny amin'ny fahasoavanao izahay Andriamanitra tsy fantatray hoe firy taona tsy hainay hoe mandra-paroviana Andriamanitro fa tsy tsahatra zany mandra-pialan'ny fofonainay Jesosy zay teninay ve Andriamanitra zay filazanay ve zay asa fitoriana ataonay ve no mba valim-pity azonay asetry anao Jehova dia tsy ho ataonay zany Andriamanitra tena ataonay zany ary tsy angino zao fandarana zao tsy angina Andriamanitra zay tsaray avy reto fa hiteny foana isanandro fa tsara ny Andriamanitra hiteny foana isanandro Andriamanitra fa lehibe ny Andriamanitra ivafahanay alleluia misaotra Jesosy misaotra Andriamanitra fa manana Andriamanitra tena tsara zay
manan'Andriamanitra tena ireareanay ambonin'Andriamanitra rehetra ianao Jehovah. Misaotra anao zay. Isaoranay anao ny fahatanterahany fandarana misandrata teto ihany koa androany. Eny Jesosy kely de kely Andriamanitra. Raha hoarina amin'ny fanomezana dia ny mora indrindra mihitsy ny ratsy indrindra. Kanefa Andriamanitra, vokatry ny fonay izany. Isaoranay anao ny fanatrehanao. Isaoranay anao ny fonay voakasika. Isaoranay anao Andriamanitra ny fandraisanao. Tahaka ny nandraisanao Jesosy. Nankasitrahanao an'ilay farantsakelin'ilay vehivavy mananotena Jesosy aho. Lepitaroa Jesosy malalo nalatsa tao anatin'ny fanatazan-drakitra. Fa nahavariana fa iny mihitsy ny nankasitrahanao Andriamanitra. Miobola kely lavitra noho ny lepitaroa izao misandratana tolotray teto androany izao. Fa nefa Jesosy raha nankasitrahanao ny fanatitra ilay vehivavy mananotena dia inonay fa ankasitrahanao ny fanatitra naterinay teto androany. Satria ianao ihany anie no lazy fa tsy miova ianao maly Seigneur mandrakizay Jesosy io. Misaotra anao zay. Misaotra anao zay mandray an'izay rehetra mba nafonay teto androany. Vaingio ny foniny tsirairay avy ay ankasitraka anao amin'ny fiainany rehetra Andriamanitra. Na ny omaly na ny anio eny na ny amin'ny ho avy Jesosy. Voninahitra ny eo anao rery any. Ny terany eo anao rery any. Ny haja ho anao rery any. Alleluia. Amen. Zay ny fotoanantsika teto androany teto anatin'ny fandarana misandrata. Iranankiray farany ary ny fanaovantsika veloma dia hiampitatsika makany amin'ny fandarana vavaka fiambenana tahin Jesosy daholo isika rehetra. Alleluia. Amen. Zao lay panuta lavitranao
zay tsy nampoziko mihitsy hoe voatra izao de mba voto mpanompona fantatro tsara fatsy hoe voatery anao nidina tety amonjea novonjenao ao zao fiainako izao porentiko tsara indrindra matolotrana lay fitiavana fiao anatikioa mifokore trao anao avoko tsy misy zay odanako tsara indrindra matolotrana lay fitiavana fiao anatikoa mifokore trao anao avoko wanao alumaniko Saletano malala Nimanetu uala Nizalaku nechas Antakai Umekana Umekana indrindra matolotrana lay fitiavana fiao anatikoa mifokore trao anao avoko tsy misy zay odanako tsara indrindra matolotrana lay fitiavana fiao anatikoa mifokore trao anao avoko wanao alumaniko wanao alumaniko wanao alumaniko fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 1:20 ny 15 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana
apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramo ka izahao aky radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja, dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana babalana ny amintsika amin'izao fotoana izao dia fahadika indray ny tenako mihaona aminao eto androany dia manana fiadanany tompo amintsika tsirairay avy izay tratranjo eto amin'ity androany ity. Ny fiadanany tompo eo amintsika rehetrarehetra ary miarabanao manokana raha androany no tonga miaraka aminay eto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra mihitsy akory nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany dia aza raisina kisendrasendra nahatongavanao eto fa za mihitsy fa efa voalahatra efa hatramin'ny hery zany. Dia raha reo fotoana ahafahanao mbola mihaino tenin'Andriamanitra amin'izao andro efa mahaory zao fa hitondra aina, hitondra fahasalamana, hitondra finoana sy fanantenana vaovao anao indray ny tenin'Andriamanitra izay horenesanao dia tahiny tompo isika tsirairay avy. Tsy afaka miarahaba loatra moa izy niditra voalohany rehefa zoma ohatr' izao fa zay hitako eto aloha no arabaiko Angèle Pagès France tahiny Jesosy Olgara Noursouk Koweïty Lantony Rina Liban Kadaka Malala France sady arabaina Lino kely tratra ny faharoa taonany androany dia Andriamanitra ny androany moa izy iny sa omaly azafady indrindra omalika omaly anniversaire Lino kely afaka miarahaba azy tsika zanakana bavikataka tratra ny faharoa taonany. Halleluja. Misy aminareo koa nankalaza anniversaire-na Batisa fa tsy fantatro hoe mety mino fa izokira hitody raha olosoa ngamba izay raha tsy diso dia arabaina ihany koa raha androany anniversaire-na Batisa nitody raha olosoa tahiny tompontsika menakavy maharetatra amin'ny farany daholo efa lasaka efa mialatsiny tahiny Jesosy dia tonga soa daholo Rodine Marie Aimé Manambotsoa Tody Jesosy mandrakizay Soa Meva Marina Tiana Razana Soa Sylvie tonga soa Tina Rakoto Arzaka Jadomona Miriara Andrea Malala Erika Raka tahiny tompo daholo tsika menakavy. Andriamanitra ny ombantsika rehetrarehetra dia ndao indray ary hainga indray tsika hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao vidiny ny sandrata izay fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra fanandratantsika an'Andriamanitra dia tsy sambavaka fiambenana ifampaherezantsika eto indray tsika amin'ity androany ity ka dia maharetatra amin'ny farany Sandola Koweïty Artisanat de Madagascar France Rantan'Ivorisarina Madagascar dia Artisanat de Madagascar France Lovlitina France tonga soa nareo tahiny tompontsika rehetrarehetra maretatra amin'ny farany daholo. Androantsika iaraka amin'ny ranabavitsika Andoandria mivavaka fanombohana dia iaraka amin'ny mampionantsika amin'ny toriteny dia avetsika hivavaka ho an'ny firenena iaraka amin'ny ranabavitsika Lovely. Halleluja. Zay ary no programantsika androany ndao ary rosiny dia tahiny tompo ary Andoandria anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pasteur, tahiny Jesosy tsika menakavy dia mbola hiaraka hivavaka indray isika amin'izao arivo izao indray. Ry Jehovah Andriamanitra tsara indrindra, tompony tompo, mahery indrindra ianao ary mahefa ny zavatra rehetra. Saotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izay amin'izao ora sy fotoana izao fa noraisinao an-tanana amin'ny fiainanay tsirairay avy ary mbola tafatsangana indray ny fiainanay, fahasalamanay, ny ara-panahinay dia afaka mbola tonga somatsara amin'izao fotoana mampiarahana aminao izao indray izay menakavy. Mendrika ny ankalazaina ny anaranao Jehovah Andriamanitra fa eniky ny hatsaranao ny fiainanay tsirairay avy ka mbola tafajoro indray izay amin'ity anio ity. Saotra Jehovah Andriamanitra fa nataonao tafavory eto indray izay
afaka mbola hitaizany ara-panahinay isisika anantona hifamatotra aminao indray Jehovah Andriamanitra raiso izay ry Andriamanitra tsara indrindra manolotra ny fonay ho anao indray izahay amin'ity anio ity mangataka ny famindraponao izahay aminay tsirairay avy reto ary mamelany elokay ny asany devoly tsy mahavoka tsoa dia didiko amin'ny anaranao tsy anakery tsy anapahefana na aminay izany na amin'ny fitaovana rehetra izay ampiasanay eto fa ny fanahinao masina irery ihany no ianteheranay anjaka amin'izao vavaka izay ataonay eto izao dia mangataka ny fanatrehanao izahay Jehovah Andriamanitra manatreha eto ianao ary aoka Jesosy tsy toy ny elanay nidiranay eto no ny elanay eto Jehovah Andriamanitra fa ho votom-ponoana ahery ary androso hatrany amin'ny fanomponanao izahay avy amin'ny vavaka fanombohana ny fitoriteny ny famelabelarana izay ataon'ny pasteur ny vavaka firenena izay ataonay eto Jehovah Andriamanitra makasitraka tompo dia voninahitra dia ho anao irery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay aleluia amen. Aleluia, mankasitraka indrindra anao andro andria tao anatin'izay vavaka mamy sady matsiro izay nentinao izay Andriamanitra manankirepasaovina ane hahamaly fity anao dia tahin'ny tompo isika rehetrarehetra. Ia, aniversairan'ny Linao zany omaly sy diso kadaka dia androany indray aniversairan'ny Lilo zanaky ranavavitsika tiana rakotarzaka ao Paris ao feno 20 taona androany no ny Lilo kely dia tahin'ny tompo Lilo ndao tsika mba hanolotra filaritsoan'ny Lilo zanaky tiana rakotarzaka dia ho an'ny Linao zanaky kadaka malala bizo mamy daholo nareo dia Andriamanitra omba nareo rakizy amin'izay rehetra lehanareo dia ho ambinina Andriamanitra foana roarovany dia ho entiny any an-tanany dia ho tataniny mandrakireo dia ho fifaliana ho an'ny neny sy dada sy ho reharehan'ny fianakaviana rehetra dia ianareo zaza matahotra an'Andriamanitra ho zaza omban'Andriamanitra ho zaza hitoeran'ny fanan'Andriamanitra tahiny tompo dia mahereza hitra amin'ny toloteny tsika rehefa fa nao tsika henohira anankiray halleloia tsika koa mety mba manana artista ihany dia ndao mba mpandrosotsika ary mampionona mba hanao hira anankiray indray izy androany dia anatin'izay hira izay iomakomanantsika angalatsika baiboly angalantsika toerana tsara fa hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika mampionona ihany koa moa nitondra tenin'Andriamanitra eto rehefa avy eo rehefa zoma moa dia mba izay mivady no mba mifandimbidimpy eto izay no mba fandaminana eto dia dao ary hampandrosotsika avy hatrany ary mampionona mino filary tsika rehetrarehetra tahiny tompo. Tuka
Halleloia, misaotra an'Andriamanitra isika amin'izany izy zany a. Raha androany koa anao tonga eto androany dia io zany hoe za Jesosy mila anao a, dia teteny aminao aho hoe ho tonga amin'ny fiainanao tokoa anie izy a, dia ombanao tokoa anie izy a, dia tahin'ny tompo a ianao a sy ny ankohonanao. Halleloia. Rapitso tsika manasa anareo aloha rapitso a izay mazoto miarabantsika rehetra aloha natratra n'izao andro sabata fafinaretana izao. Andro sabata, anatin'ny andro sabata tsika izao a, anatin'ny andro fitsaharantsika izao a, tena za androany nandeha lavilavitra kely, andalana ho tetem-pamaizina be, fa ohatry ny alina be mihitsy eny andalana eny, dia ravoravo ny foko. Fony za mbola tsy nanana an'i Jesosy a, rehefa amin'ny andro ririnina ohatrin'io, maizimaizina ohatrin'io, dia ohatran'ny misy taotao ohatrin'ny hoe mampalitaotao, ohatran'ny misy zavatra hihina zany ianao, ohatran'ny misy fanahina, ohatran'ny mampangororo hafahafa zany mijery an'io andro voavetivety dia maizina kely io. Fa teo aho dia ravoravo mipokendry sabata sahady moa androany. Halleloia. Hiditra amin'ny fitsaharana. Halleloia. Dia miarahaba anao ka ho anareo izay mazoto, izay maniry a, mba hanandrana eraka aminay rehefa sabata maraina, rehefa amin'ny andro andavanandro dia sabotsy maraina, dia manasa anareo zay manomboka amin'ny 10 ora sasany zay rapitso aoriana amin'ny fandarana ataon'izy roalahy. Amin'ny 7 maraina aloha tsika dia efa mianoety rapitso anaty live amin'ny fandaran'ny rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo avy any Allemagne amin'ny commencement ankira sy famotinana ny toriteny. Ao aorianan'izay tsika dia miditra anaty commencement ao anaty Zoom. Halleloia. Ny atao ao dia mivavaka, dia mihira, dia mivavaka, dia mihira, dia mahafinaritra, dia ao anaty fiankofana. Manasa anareo zay raha misy aminareo te hanandrana zany. Tsika zao raha sitrapon'Andriamanitra, raha tsy misy fiovan'ny programa dia amin'ny herin'ny rapitso tsika rakizy ao anaty Zoom hanana vahiny tsika. Halleloia. Misy rahalahy zay mpiara-manompan'Andriamanitra taloha tany Madagasikara tany, tany amin'ny fiangonana, dia andeha ho aty izy, andeha ho aty tonga aty France izy amin'ny sabata heriny io, zany hoe tonga aty Europe izy zany a, tonga any amin'ny ranabavitsika maheno soa any Italiana izy amin'ny semaine ity zany, dia miala any izy ny sabata maraina be, dia tonga aty Paris amin'ny valo. Dia izao no mba fangatahana nataony hoe aiza ny misy anareo, za te hiaraka hitandrina sabata aminareo. Ny olona moa rehefa zatra mitandrina sabata na aiza misy azy dia mitady toerana hitandrimana sabata foana. Izy taloha fomba tany Madagasikara dia ohatra ny 10 point ianao na any Majunga any, dia mitady ianao aiza misy fiangonana, dia misy fiangonana kely anaty zozory kely fa mitandrina sabata fotsiny, dia tsy olana mihitsy fa ilay mitandrina sabata fotsiny tena zavatra. Misy foana eny amoron-dranomasina eny mitandrina sabata. Dia hiara hitandrina sabata amintsika anaty Zoom ao izy, efa dodina mihitsy izy hiaraka amintsika ao. Etsika mavaka ho dodotsoa ny diany. Halleloia. Mety hafinaritra ny fiarahana eo a. Rahalahy zoko mahafinaritra mpiara-manompan'Andriamanitra taloha zany mety mihaino antsika eto ary izy, fa dia ho avy izay zaho izy mba ho avy hiaraka aminareo ao anatin'izany Zoom izany a, ao anatin'izany fotoam-bavaka izany a. Dia izay misy olona any a ho avy hiaraka amintsika. Raha misy koa aminareo eto manatrika eto te hanandrana an'izany, dia mandefa saina be amiko ianao, dia rapitso ianao a, ampidirina
ao anaty zoom omenanao ny numéro an'ny zoom sy ny kody a dia miara mitandrina sabato atsika dia ho hitanao araka mitentsika foana Andramo ka izao raha misy koa misy programantsika ray mahafinaritra tao aorianan'ny aram-bavaka nataontsika tamin'ny herin'ny androany a dia maro taminareo no nahazo fahasoavana. Inona moa ry havana mahafinaritra ingahy rehefa fahasoavana tsy mety ritra ao amin'Andriamanitra. Jerenareo tsara mandritra ny herintaontsika izany nanomana ny fitahiana tsy mitsahatra mitaha amin'ny fiainantsika izy. Dia inona indray nataontsika nanao alim-bavaka fiderana nisaotra tamin'izay efa azo. Dia inona indray nataon'Andriamanitra niandry antsika hanao zavatra indray ve izy? Tsia, tsika nanao iny a efa nandoa zay tsika vao mipaye ny avance nomen'Andriamanitra tamin'iny raha izany hoe vidiana amin'ny alalan'ny fiderana ny fahasoavana. Dia nohanitsika fotsiny aloha janvier février hatramin'ny décembre zay tsika vao nalala ny saotra indray mandeha alim-bavaka iray. Fa inona indray nataon'Andriamanitra taoriana izay? Ty herinandro ty maro taminareo ny dila-pahasoavana. Maro taminareo ny jovavolombelona tamin'ny fahasoavana ngeza be. Misy aminareo rapitso misy nahazo tomobile tsara tarehy be. Misy nahazo afaka fanadinana ny ankizy tafiditra amina sekoly mahafinaritra. Betsaka izay izao koa dia tena nahazo fahasoavana tamin'ny taorian'ny alim-bavaka iny. Korampitso ao anatin'ny fitarihana fotoana tao Mampionona rapitso anatin'ny fotoam-bavaka dia hovakiana ao ny fijona vavolombelona anareo. Atao inona moa izany? Hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Eto dia mamelahana anareo izay efa nandefa mesazy tampoka dia mba miangavy anareo manainga mavesatra anareo rehetra izay efa nandefa mesazy tampoka fijona vavolombelona hovakiana rapitso tao aoriana izany hoe vokatry ny alim-bavaka izay nataontsika. Dia miangavy anareo miala tsiny aminareo mba alefaso amin'ny Mampionona, alefaso amin'ny Mampionona amin'ny compte-ny Mampionona ilay mesazy nalefanareo tampoka dia amin'izay toa dia izy mamaky azy rapitso. Izay zany averiko ny filazana mba alefaso amin'ny Mampionona ilay mesazy nareo fijona ilay témoignage nareo rehetrarehetra zany alefaso amin'ny Mampionona hovakitsika hiterantsika an'Andriamanitra ao anaty fotoam-bavaka rapitso zany. Ary mino anareo ianareo rehetra izay amin'ny voninahitra an'Andriamanitra indray amin'ny alalan'izany fijona vavolombelona zany dia ho hitanareo indray ingely ataon'Andriamanitra aminareo. Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra hitsahatra izany fiderana izany. Ary raha mbola misy koa azon'Andriamanitra atao mba hahatonga ny anarany hisandratra dia ataony izany dia ho tahin'ny tompony ianao. Mahereza, izay ny filazana zao tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra. Alefa Mampionona daholo mesazy zany fa tsy alefa ty amiko tsondry. Alleloia. Dia hovakiana amin'ny feo milantolanto rapitso anatin'ny fandarana. Tompatsika rehetra hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika daholo ampandrosotsika Mampionona dia aorian'ny toriteniny moa dia tahaka ny mazatra ny verina eto indray mamelapelatra ny toriteny. Mino finaritra daholo sika rehetra rehetra. Miantsoantoko ianao. Halleluia. Izay ten'Andriamanitra sika efa mpahelezantsika indray androany hoentsika mamaky vaky ny tontolo andro. Izay ten'Andriamanitra ao amin'ny Timoty sika androany. Timoty 2 toko 1 andininy 7 no vaky itsika. Timoty 2 toko 1 andininy 7. Ny vakiteny dia mivakitra izao nalana Jesosy manao hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahahonoana tena. Alleluia. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tena Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra zany rehefa miresaka momba an'Andriamanitra tsika dia miresaka momba na fanahy. Dia rehefa miresaka devoly koa tsika dia fanahy. Izany hoe zavatra tsy hita maso fa resahana. Fa ilay zavatra tsy hita maso izany fa no mamaritra ny fiainantsika. Satria tsika malagasy dia miteny hoe ny fanahy maha olona. Izany hoe tsika zany ao anatintsika dia misy fanahy ao. Dia iny ny maha olona tsika. Ny biby zany tsy manana fanahy. Fa ny olombelona no nomen'Andriamanitra ny fanahy ao anatintsika ao. Dia misy fanahy ao anatintsika ao Fa hoe tena Andriamanitra tsy nomen'Andriamanitra fanahy osika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahahonoana tena. Mifanohitra amin'io zany
nomeny dia voly fanahy osa isika dia fanahy tena osa, fanahy malemy. Zay no mifanohitrany. Ny fanahin'Andriamanitra dia fanahy mahery, fa ny fanahin'ny devoly dia fanahy osa. Ary eto amin'ity zao tontolo izao ity nefany dia ny olona anankiray dia tsy maintsy manana fanahy izy ao anaty. Tsy olombelona izany ny olona anaty nisy fanahy. Fanahy ny olona misy fanahy ratsy, na ny olona misy fanahin'Andriamanitra. Izay ihany. Efa nitoriako indray ihany ireny fanahy anankiroa tsy afaka miara-mipetraka. Ny fanahy masina tsy afaka miara-mipetraka amin'ny fanahy ratsy. Ary ny fanahy ratsy ihany koa dia tsy afaka miara-mipetraka amin'ny fanahy masina. Ireo izany zavatra mifanohitra ireo. Dia tsy afaka niady an-trano ireo samy eo an-trano eo ihany dia samy tompotrano dia ny antsasany amin'ny fanahy masina dia ny antsasany amin'ny fanahy ratsy. Tsy mitombo amin'izay. Fa ny ten'Andriamanitra ihany koa dia milaza fa isika dia trano fanahy. Izany hoe tena isika io izany misy zavatra mitondra antsika. Dia fanahy no mitondra antsika ry havana malalana. Fanahy no mitondra ny olona rehetra eto amin'ity tany ity, fanahy. Ary ao anatin'io fanahy io daholo no misy ny zavatra rehetra, ny faniriana rehetra. Raha fanahy tsara ny anatin'ilay olona dia maniry zavatra tsara ilay olona. Raha fanahy ratsy ny anatin'ny olona dia misy faniriana ihany koa fa fanirian-dratsy. Ny zavatra rehetra mamaritra ny fiainantsika eto amin'ity zao tontolo izao ity izany dia fanahy avokoa. Fa Andriamanitra dia milaza fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery. Aleloia. Ny ahafantaranao voalohany aloha izany hoe inona ny fanahy ao anatinao dia osa ve ianao sa mahery. Tsy ianao, tsy ny vatanao isika ny mamaritra antsika. Ry havako dia tsy ty vatantsika ty. Tsy hoe mainty ve tsika sa fotsy ve tsika. Tsy hoe ngita volo ve tsika sa tsotra volo. Tsy hoe fohy ve tsika sa lava. Tsy hoe zanaka mpanefoefo ve tsika sa zanaka mandry. Tsy hoe andrina ve tsika sa tsy andrina. Tsy tena le terme na ova. Tsy hoe manana diplôma ve tsika sa tsy manana diplôma. Reny zavatra rehetra reny dia tsy resaka fanahy reny, fa resaka nofo, resaka saina, resaka mety fahaizana mampahalalana, resaka zavatra atsika manokana tsisy idiran'ny fanahy. Ny fiainantsika eto amin'ity zao tontolo izao ity izany dia tsy reny no mamaritra antsika. Bebe manko ny olona mieritritra hoe ny zanaka olona mahantra hono dia mahantra foana. Dia ny zanaka olona ohatr'izao dia mijery hoe mijery ivelany. Dia ny olona misy fotoana ohatra mijery ivelany any Davida Saoly dia mieritritra hoe tsisy nenenina io. Sady kely no mena volo, tsy mahay miady. Oviana koa Davida mba nitantsabatra, tsy izy io. Dia ohatr'izany koa hoe fijery ny olona antsika. Misy fotoana ny olona mijery antsika dia mieritritra mihitsy hoe tsy iza koa iny, tsy izy. Fa tsy izay. Tsy ny fahitantsika, tsy ny fahitanantsika no mamaritra antsika, fa inona ny zavatra mitondra antsika. Fanahy inona no mitondra antsika. Aleloia. Dia izay no mamaritra antsika ny havana malalana. Fa raha manana fanahin'Andriamanitra ianao dia fanahy mahery. Raha tsy manana fanahin'Andriamanitra ianao dia osa. Ninona zavatra eo aminao, ninona manodidina anao, ninona mihitsy mety hoe fahefanana ny olona eto amin'ity tany ity na zavatra ohatran'izany rehefa malala dia osa ny olona anankiray rehefa tsy manana fanahin'Andriamanitra. Janenao tsara fa eo amin'ilay osa mihitsy manko ny tena tiako hidirana inona ary natao hoe osa dia inona natao hoe mahery. Ny olona osa dia ohatraohatran'izao. Janenao hoe hijerentsika tena Andriamanitra ny amin'ny Saoly. Any amin'ny Samuel voalohany azafady hijeren'ny Saoly tsika fa tsy any amin'ny Saoly tsy misy baiboly Saoly ato anaty tsisy Saoly ato anaty baiboly fa tantaran'ny Saoly any amin'ny Samuel voalohany nge Samuel voalohany toko 5.
dia vakitsika angena dia ny voalohany sy ny faharoa amin'ny alalan'i Jesosy ny soramamy hoe nany andehanany Saoly ho mpanjakany Israely. Ary nisy lehilahy avy tamin'ny Benjamina atao hoe Kisy, zanaky Abiela, zanaky Zerora, zanaky Bekorata, zanaky Afi, Benjamitis ary mpanjato be. Ajanontsika eo aloha. Sady Benjamita mpanjato be satria tena no fahitana mihitsy fa olona tena mpanan-karena ty fianakaviany ty tena mpanjato be zany, tena miliardera, multimiliardaire zany tamin'izany. Ary andiny faharoa nananjanaka lahy atao hoe Saoly izy, mbola tanora tsara tarehy tsy nisy tsara tarehy noho izy teo amin'ny zanak'Israely nanatombony ny olona rehetra hatramin'ny sorony no miakatry ny halavany. Zany hoe ity tokantrano io zany nefa dia tena raha jerena amin'ny zazatra vakitsika zany dia tena tokantrano tena nampiaiky mihitsy, sady nanan-kareny be no bôgôsy be lava, sady bôgôsy no be detanty lavaranjanana tena hoe miaiky ny olona izany tsy aiky amin'izany. Ry zareo tsy ve rikisy ve reo tsisy ohatran'ireo ka reo tena sady mpanan-kareny reo tsisy mitovy amin'ireo mihitsy. Mandeha ny zanak'Israely zany any amin'ny tontolo rehetrarehetra eny dia eo amin'ny sorony daholo ny halavany. Izy na misy tonga dia miavaka olona miavaka voataza amin'ny lavitra dia fantatra hoe iny Saoly satria eo amin'ny sorony ny olona rehetra tena hoe nampiaiky ny olona raha jereny ivelany. Tonga dia ny olona rehetra tonga dia miteny hoe eny zanary zareo reny ry matata, tsy tonga dia miavaka eny amin'ny fiarahamonina. Zao ry havana ranjanana lava bôgô tsisy tsara tarehy ohatra azy izy io jereo hoe tena andremana fa maro io tsisy tsara tarehy ohatra anazy zany teo amin'ny zanak'Israely tena hoe tena olona tao aminy ny fahatsarana rehetra ny harena aveny tsy nisy ny vola ny rehetrarehetra. Zao andininy fahatelo very ny biriky vavy ny Kisy rainy Saoly. Nizatra nanomboka very, nanomboka nidirana problème amin'izay le fiainana lamina be teo. Tsy tany biriky vavy izay tena arena, tena hoe tena arena be dia tsika nanomboka teo le tokantrano lamina be teo nitazamin'ny olona rehetrarehetra tena tsisy ohatran'ny zareo kely avany tafiditra problème. Dia very le biriky vavy nanomboka teo amin'izay korotana ny tany, korotana ny tokantrano, tsy maintsy tadiavana biriky vavy. Tsy possible satria arena iny antoko ny ho avy iny tsy maintsy tadiavana. Dia lasa amin'izay nandeha. Fantatsika ny tantara efa nitorina teto foana fa nandeha amin'izay Saoly nitady any biriky vavy nokarohana amin'izay ry havana totototo amin'izay lasa miala teo amin'ilay toerana tena mahatata le rana le tokantrano mahatata tsy maintsy naniny lasa nitady an'ilay zanabiriky le biriky vavy nikavaka amin'izay gaga ny olona mitazana tsy ry Saoly ve reny fa dia hoaiza hono izy reny venge hono ny biriky vavy zareo tena marina hoe tena poizonay zany zavatra zany ay ve ny olona ohatry reny mba tena possible tratrana problème ohatr'izany ary ataoko fatsika reny ngeny mba tena miady mafy amin'ny fiainana reny fa ay ve ny olona reny koa zany ozy ny olona. Ary lasa izy zareo lasa nitady mivezivezy mitotototo any tsy ambodratsy mihitsy mikaroka nitady an'ilay biriky ry havana malala. Hita teto aika reto olona reto nanana ny zavatra rehetra fotsiny nijereny ivelany tena tsisy ohatr' azy fa afaka tratrana problème goavana
ary afaka tafiditra ao anatina faharerahana tsemboka tena hoe tady ny havana malala fa tsy mahita. Voafetra ny vitan'ny zavatra ampelantanantsika, voafetra ny zavatra mety vitan'ny hitan'ny olona ny amintsika raha ohatra ka zavatra ivelany ny ateherantsika ny havana eto amin'ity tany ity. Tena hoe tsapozina ao anatin'ny araky ny torotentsika teto hoe tampoka ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ary eo no ahitana fa misy fanahin'Andriamanitra ianao sa tsy misy fanahin'Andriamanitra ianao. Nandeha Saoly izy sy ny mpanompony nandeha nitady amin'ny zanareo biriky vavy ireo. Dia fantatsika tsara ny tantara fa nitraroka fa tsy nahita. Nitetezina daholo ny tanàna manodidina rehefa harerahana tsy misy ohatr'izany. Lany ny vatsy teny ampelantanana tsy nisy tsonona miariary. Ny biriky vavy tsy hita, ny vola lany, ny aina amin'ny reraka sady mangana tena hoe reraka. Hasoa ihany izy tonga tany amin'ny Samoely, ary rehefa tonga tany amin'ny Samoely izy, aleloia, dia nomena fanahy mahery. Teo no niraisina ny fanahy maherin'Andriamanitra no nosorany Samoely izy avana malala. Hoe Andriamanitra manao hoe nosora izy. Io no izy. Fa rehefa nanomboka nilatsaka tao anatin'ny Saoly ny fanahy maherin'Andriamanitra ny avana malala, i Saoly ihany io. Tsy niova ny vatany, izy ihany io. Fa ny tontolo rehetra nanodidina azy niova, ny zavatra rehetra nyainany niova. Voalohany indrindra hita ny biriky, nanomboka teo izy nahita fity tamin'ny Israely rehetra, nanomboka teo izy nahita fity tamin'ny olona rehetra izay nanodidina azy. Ary misy olona nge avana malala mety olona nomeme anazy mihitsy tamin'ny velo biriky io. Tsika manko rehefa misy izay zavatra hoe mihavaka izay tsika, dia ny olona zany rehefa mihavaka izay dia lasa voara-maso azy ny fiainana. Eny amin'ny fiarahamonina eny, eo zareo reny dia miavaka dia lasa arahan'ny olona maso azy, dia hitan'ny olona ianao mitotototo mitady zana-biriky. Hitan'ny olona ianao le mideadehaka teny an-tanàna aloha hoe tena tsisy ohatranao, fa hitan'ny olona koa ianao mitotototo mitady an'iny biriky vavy iny. Fantatry ny olona mavelo biriky vavy ianao, arahan'ny olona kaiky, fiainana miavaka ka. Dia hita ho azy eny, fa ny havana malala. Reo olona mety olona nomeme amin'ny Saoly, mety olona falifaly tamin'ny fahavoazan'ny zareo ireo mihitsy tao aoriana nandraisan'ny fanahy maherin'Andriamanitra rehefa nahita fity tamin'ireo olona ireo izy. Lasa niondrika teo alohan'ny Saoly ilay olona rehetrarehetra manodidina azy satria nosoran'Andriamanitra ho mpanjaka izy. Nidina tao amin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra, nanova ny tantaram-piainany iray manontolo rehefa tao anatin'ny fotoana vitsy mety nomeme anazy ny olona araka ny teniko anao, fa rehefa niova nidina ny fanahin'Andriamanitra, fanahy mahery, niala ny fahosana rehetra, niala ren'ilay tsembodratsy ilay fahatahotra sy fahitainana sy fahakiviana sy faharerahana teo aloha nandeha nitadiavana ny zana-biriky ny biriky vavy. Nosoroan'Andriamanitra fanahy mahery. Ozy Andriamanitra manomboka eto dia ny fanahiko amin'izay no mitondra anao. Aleloia. Nentin'Andriamanitra amin'izay izy. Niondrika teo anoloany ny olona rehetra, mpanjaka ny antsoina azy nanomboka teo. Mpanjaka ny Israely. Aleloia. Fantatsika tsara zany Davida zany, olona tsinitsiny zany, fa ny fanahy maherin'Andriamanitra ny tao aminy. Fa inona nefa ny zavatra tsy vitan'i Davida? Inona ny zavatra tsy vitan'i Davida? Samson. I Samson dia olona ohatrin'ny olona rehetra. Tsy voalaza mihitsy hoe tena olona hoe Goliata na tena hitantsika mihitsy hoe Goliata dia tena nitenenina mihitsy ny refiny, ny angesany, ny fitaovam-piadiana teny aminy, fa tena angesa be Goliata. Fa tsisy fanahin'Andriamanitra. Fanahosa ny tao aminy. Iny fanahosa tao amin'iny nahatonga anazy lafo eo anoloan'i Davida. Resy satria manino ny fanahy no mitondra antsika. Tsy ny tanjaka sy ny angeza no mitondra antsika rehefa fa ny fanahy ao anatintsika ao. Dia lafo eo anoloan'i Davida Goliata, nangeza azy amin'ny fijery azy ivelany. Samson rehefa araka ny tekonao tsy voalaza mihitsy hoe ohatrin'izy ny angezany, tsisy mihitsy hoe ny angezan'ny Samson dia tena lava be 10 metatra, dia ngeza be mihitsy izy
dia bokona be mihitsy izy dia tena manao miditra salle de sport mihitsy izy dia manao an'ireny fianina moa le mibata fonja misy ny any ireny tena tsy zany a. Asa misaona dia olona normal ohatra tsika ihany olona tena hoe mitovy angeza amin'ny olona rehetra izy tsisy dia tena hoe nampiavaka be anazy raha resaka hoe angezana zany ny teneniny. Fanahavana malala voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Psalm 118 etsy rehtsika Psalm 118 fahaenina fotsiny izao ohatra ny jerentsika hoe ny tenin'Andriamanitra dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah ary ilay leona taloha dia nisamatsamahana ohatra ny fanasamaka zana kosa nefa tsy nisy ninina teny an-tanany ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa natao. Fanahan'Andriamanitra no milatsaka dia afaka manasamatsamaka lioana. Alleluia, halleluia. Fanahan'Andriamanitra no midina ao anatin'ny olona dia azon'ny olona atao ny manasamatsamaka ravana malala ny devoly izay mihevina tahaka ny lioana amin'ny tany Jehoarapany eto amin'ity tany ity. Tsy saina no ilaina amin'izany, tsy tanjaka no ilaina amin'izany, tsy miditra salle de sport no ilaina amin'izany, tsy mikotrana no ilaina amin'izany, tsy mianatra miady no ilaina amin'izany, fa mivavaka no ilaina amin'izany, mitady an'Andriamanitra no ilaina amin'izany, manao sitrapon'Andriamanitra no ilaina amin'izany. Hoy ilay ten'Andriamanitra nivakitsika tany amin'ny Timoty fa raha mahery sy fitiavana fahonoana tena, mila mahono tena ianao. Midina ao aminao ny fanahy maherin'Andriamanitra, manam-pitiavana ianao, midina ao aminao ny fanahin'Andriamanitra, pitiava Andriamanitra dia midina ao aminao ny fanahiny. Davida zany angena tia an'Andriamanitra zany nomeny ny fanahiny. Ny nentin'i Davida niady dia ny fanahin'Andriamanitra ny afany, tsy ny tanjany, tsy ny heriny, tsy ny halavany, fa fanahy. Fanahy ao anatinao mamaritra anao. Manomboka andramo dinio ny tenanao. Raha manana faniriana ianao afaka mandiny tena mihitsy ianao raha misy faniriana ao anatinao dia dinio tsara. Faniriana makaizy, filana makaizy, sao dia makany amin'ny filan-dratsy, sao dia ratsy dinio tsara, fa sao dia mba tsy fanamasina no mitondra antsika hatrany anatin'ny zavatra rehetra iainantsika mihitsy zavatra io. Mamaritra ny fiainantsika rehetra mihitsy ny fanahy ao anatintsika ny afana mamaritra io, hatrany anatin'ny saina io, hatrany anatin'ny fo io, ny zavatra rehetra ao anatintsika io dia ifaritany ny fanahy ao anatintsika iny. Azao tena teneko anao mihitsy ny fa tena hoe amparetretena no zany mihitsy fa tsy tsika rery, tsy za rery atsika rehetrarehetra mora tafitohana be mihitsy ny masoko raha vao mahita zavatra ohatry hoe hafahafa eo amin'ny Facebook na eo amin'ny na any amin'ny YouTube na reny zavatra tonga dia mora tafitohana masoko sy ny sofina. Hitanao anatin'ny sofinao any ohatra hoe vao misy teny hafahafa ianao tonga dia tafitohana be ny sofinao, teny tsy mahafinaritra tonga dia anaty sofinao any voadona be mihitsy. Masonao tsy afaka mijery zava-poana mihitsy satria mora tafitohana be le maso, mahavariana. Ary io na iza naiza na eny an-dalana eny na iza naiza toerana dia misy fotoana ianao tena hoe Jesosy tena ahoana ary azany, ohatran'ny hoe olona hafa zany ianao zavatra tsy mampanina ny olona rehetra fa aminao le izy tonga dia mahatafitohana satria iny zavatra ny anaty io, miainga avy any anaty io zavatra io. Zay le fanahy mamaritra ny ato anaty dia zay ny zavatra iainako, ny filana ato anaty sy ny zavatra tadiavy sy ny faniriana ato anaty mifanaraka amin'ny fanahy ato anatiko. Alleluia. Dia ohatr'izay koa ianao, ohatr'izay koa tsika rehetrarehetra. Raha mbola misy filan-dratsy zany any anatinao any, mbola misy fitiavana te-hanao zavatra hafahafa dia mandiny teny ianao. Roay ny fanahy ratsy dia ampidiro ny fanahin'Andriamanitra. Fa ny fanahin'Andriamanitra ny afany sady mitondra hery io ao anatintsika io, mitondra tanjaka io ao anatintsika, no mitondra fahamasinana ao anatintsika. Fanahy masina nge ny fanahin'Andriamanitra dia ny fanahin'ny devoly nge fanahy ratsy. Ny masina sy ny ratsy zany ny fanohatra zany, ny masina dia ny momba ny zavatra masina rehetra ao anatin'izany fanahin'Andriamanitra zany avokoa. Rehefa miresaka tsika hoe fanahy masina dia mifanaraka amin'izay mihitsy ny fahamasinana rehetra ao amin'Andriamanitra. Rehefa miresaka tsika hoe fanahy ratsy
dia mifanaraka amin'izay zavatra ratsy rehetra amin'ny devoly ka na iseho amin'ny endrika tsara na iseho amin'ny endrika tahaka ny ahoana ry havana malama ny fanaratsy dia fanaratsy foana fa ny fanamasina dia fanamasina foana. Amen. Androany tena tenena androany Jesosy tena nomeo fanamahery ahako. Ny fanan'Andriamanitra androany maritra ny fiainanao. Misy olona be dehibe misy olona tena hitana ely havana eto amin'ny fiainana eto olona tena hoe tsy manam-pahaizana tsy mahay taratasy raha diplôma andresahana tsy misy tena tsy manana hoe alahatra izany miboritra dia tenena hoe izaho manana diplôma tarihanany na reto avy ny fianarana fa tena teneniko anao fa manana fanamaherin'Andriamanitra ary mahay mampianatra baiboly tena hoe ny zavatra tsy hainao mahavarina hoe mampiteny mihitsy hoe Andriamanitra tena manome fahalalana ianao satria tsy fahalalana nitovoziny tany am-pianarana iny fa nitovoziny tao amin'ny fanan'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra azy ny fahalalana. Ny fanamasina ravana misy ny zavatra rehetra ao ny fahafenona rehetra. Tsika zao rehefa any amin'ny mianatra tsika any amin'ny fianarana iny dia misy hoe izaho manao filière ohatr'izao dia ino momba n'iny daholo ny zavatra rehetra hoe manao langue ianao dia momba ny langue ny zavatra rehetra ataonao dia ino mifatoka amin'iny ianao dia rehefa tafavoaka ianao ohatra hoe tafavoaka fianarana dia ino ny zavatra hainao ino ny zavatra hoentinao miasa dia miprezante an'iny diplôma iny ianao dia izay asa mifanaraka amin'iny no omenanao fa ao amin'Andriamanitra tsy ohatr'izany. Ao amin'Andriamanitra rehefa feno ny fanamasina ianao afaka hainao ny zavatra rehetra hoy ny ten'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia hainy ny mino ka ny mino ange manana fanamasina afaka miditra amina zavatra be dehibe ianao afaka mivelatra amina zavatra be dehibe ianao tsy voafetra ny zavatra hainao. Alleluia. Fa mahay zavatra rehetra ianao satria manino miankina amin'ny fanamasina ao anatinao izany. Alleluia. Raha misy olona izany tena ohatr'izany mihitsy tena ohatr'izany mihitsy tsy mba hoe nahita fianarana tsy mba hoe nanana diplôma dia havana Andriamanitra afaka manome anao fahaizana sy fahalalana ahafahanao mandroso ahafahanao mivelatra. Alleluia. Fa tsy voafetra ny any am-pianarana eo raha tsy nanana fotoana nianarana intsony ianao aza kidy aza matahotra fa Andriamanitra mpianatra anao. Ny fanan'Andriamanitra dia mpampianatra mpaminanatra mpanolontsaina mpampahery ary tsy herinao nandalanao amin'ity androany ity fa ny herin'ny fanamasina ao anatinao. Mangatao ny fanamasina ianao. Alleluia. Angatao ny fanan'Andriamanitra hialolana antsika rehetrarehetra androany ameno atsika androany esory ny fanaratsy raha henonao mihitsy hoe mbola misy fanahafahafa mbola ohatrany tsy dia tena sure ianao hoe tena fanan'Andriamanitra tena fenina ao anatinao esory tena diovy ny tranonao diovy ny ao anatinao diovy ny fiainanao dia hitanao filatsaka aminao ny fanan'Andriamanitra ary havita zavatra ianao ravana tena havita zavatra tsika no ny fanamasina midina ao anatintsika tsirairay atsofo-rano mihitsy ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy havita zavatra ny ianao tahaka ny teny vakitsika rehefa latsaka tamin'ny Samsona ny fanahany Jehovah dia misamatsamana no liona tahaka ny fanatsamatsamaka zanak'osy dia mitahaka an'izany any antsika rehetrarehetra misamatsamanao eo anoloanao ny devoly fahavalo misamatsamanao eo anoloanao ny havana malala ny asany maizina sy ny asany satana ny devoly mitady andrapaka anao tsy samikitika anao vao miala avany dia ianao manasamatsamaka azy satria manino manana fanan'Andriamanitra sika rehetra afatsika amin'izao fotoana izao afatsika rehetra dia ataontsika tonombavaka sany vavaka sany toriteny izany androany. Alleluia. Akasitraka indrindra any mampionitsika tao anatin'izay toriteny izay. Alleluia. Mino fa nahery tsara daholo nareo ary tena tsara fitotona mihitsy ilay toriteny. Andriamanitra manaka-pahasoavana hoe hamaly fitianao mampionina mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo tsara fitotona foana ny toritentsika rehefa zoma satria ahafahantsika manao zavatra rehefa
ao anaty commencement rapitso mainao zany toriteny zany dia zao ndray ataontsika rapitso anaty commencement angataka an'izay fanahy mahery zay tsika mba hidiny na dia efa ty anatytsika ary zay dia mbola angatahantsika ao anaty commencement tsika angataka an'izay fanahy mahery zay dia tsipatsipaka nay fanahy osa rehetrarehetra patsahivitsika zay rapitso anaty commencement angatahantsika manokana anaty commencement mihitsy zay fanahy mahery izay nitoriana teto androany zay. Timoty faharoa, alleluia. Timoty faharoa tokony ahery ianao miala eto. Timoty faharoa raha misy mbola tsy voaravako aloha dia aloha rahabaiko kely ka adaka malala efa narabaiko raha zany Sylvie efa narabaiko raha tany Marie Charline efa narabaiko Bersabaka oety tonga soa Koda Léonie koety Ricarac France Andandry France izay koa mbola tsy voaravako tao Dina Ravelo tonga soa Rambavy Dina ao Madagasikara Geneviève Nandriamananjara France Tsiramboaramiel France tonga soa Teriran'ny Venja France ihany koa zay ngambany Ajadomona Allemagne tonga soa eme manambotso France dia tsy ravanareo tsonga ireo za fa hanomboka hita amin'ny ten'Andriamanitra sika. Timoty faharoa toko voalohany andininy fahafito ny ten'Andriamanitra manao hoe alleluia. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahorona tena. Alleluia. Dia ajantsika eo. Tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahorona tena. Marina mihitsy ilay teny teo. Andriamanitra zany rehefa manome dia fanahy mahery. Jerenareo daholo ny olona izay nilatsahan'ny fanahin'Andriamanitra fanahery daholo. Tsy nisy vitsy hoe dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'Andriamanitra dia nitsoky fa amin'ny Samsona. Fa fanahy mahery zany dia tena hoe mahery. Alleluia. Ary tena mahery ny olona omen'Andriamanitra zany fanahiny zany. Alleluia. Rehefa mijery an'io dia tonga dia tsaroako eto ny adiny Davida sy Goliata ny amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany toko fa 17 any dia misy ny amin'ny Davida sy Goliata. I Davida, i Goliata dia mampatahotra ny paoziny. Ngeza be, tsy zavatra ngeza sy mampatahotra ny zavatra hita rehefa mijery an'i Goliata. Vao mijery azy fotsiny dia resy. Ary raha olona tsy mieritreritra ny zava-panahy dia resy foana ary vao fitaka foana eto amin'izao tontolo izao ty. Raha ny endrika, ny vatana, ny paozy no jerena. Jerena ny endrika Goliata. Samuela voalohany toko 17 andininy 14. Ary nisy lehilahy iray mpiantsy ady nivoaka avy tamin'ny tombon'ny Filistina. Goliata Vanigatana no anarany. Enina kiso iray enjelo lavany any amin'ny 3 metatra any zany. Ary nisatroka ferovan-dovarahana izy. Ary ny akanjo ferovan-tratra. Ka nilanja ny akanjo ny varahana dia 5,000 sekely. Naninona ary no nirefesany zany? Naninona ary zany no nilanjainy? Satria miharihary loatra. Ary nanao ferovan-dranjo varahana tamin'ny tongony izy ary lefipo varahana teo an-damosiny. Ary ny habehan'ny zaran-definy dia tahaka ny votenin'ny mpanenina ary ny lelalefiny dia vy anjan-tsekely lanjan-tsekely 100 ary nisy nitondra piga lehibe teo anoloana. Mbola mitoy ihany ny fahitana hoe ezana be mihitsiny i Goliata. Efa mba niteny Davida hoe alao mba hiady amin'io dia izao mbola niteneniny Saoly. Any amin'ny Samuela voalohany toko 17 andininy 12. Ary io Davida tamin'ny Saoly. Aoka tsoketraka amin'ilay io ny fanahin'ny fon'ny olona. Fa ny mpanomponao dia hiady amin'io Filistina io. Fa hoy Saoly taminy, tsy tohanao io. Tsy tohanao ny andeha hiady amin'io Filistina io satria mbola zaza ianao ary izy efa mpiady hatr'izay ny aina.
tsy misy mihitsy zany endrika kely tsony ka tsy mampatahotra eny amin'ny Goliata. I Davida indray efa nijerena dia izao no mba fahitany Goliatany Davida. Izy moa misy an'izay teny anankiray izay hoe rehefa ny description Davida zany dia baribarimaso dia mena volo. Ndraika vakisehany ny fahefapolo amin'ny Samoly voalohany toko fahafito ambin'ny folo. Andininy fahefapolo dia nitony teny an-tanana izy sady mifidy vadikolonjy 5 tao anatin'ny lohasan-drika ka nataony tao amin'ny kitapo fitondran'ny mpiandro-ondry izay teny amin'ny antenanatona ilay Filistina izy. Ary ilay Filistina nandroso nanatona Davida sady teo alohan'ny lehilahy mitondra pinga lehibe. Ary noho ny jerijeren'i Davida ilay Filistina ka nahita azy teny anjonanjona taminy fa tanora Fanahy sady mena volo no tsara tarehy. Nianjonanjona be tantanina ho inona koa io ve mba hiady aminy. Hitanao tsy na niady aminy ary hitany Goliata hoe ohatrany hoe mampetry voninahitra azy ihany hoe ianao ve izao dia asena miady amina ankizy kely 5 taona dia tsy mba hitanao hoe fanambaniana anao zany ianao zany ianao za lehilahy be ty dia andao ianao miady amin'itsy ankizy 5 taona itsy. Tena mianjonanjona koa ndray fanambaniana zany hoe io zany no mba adversaire-nao atonona anao. Dia nianjonanjona izy. Ozy Goliata hoe fanambaniana ny heriko sy ny fotoana laniko tanatina salle de musculation ty. Le adversaire amin'io milatro ny mety aminy satria izao tanora mena volo. Io le hoe mena volo io misy roa kely dia tendro tava misy kopy hafa mihitsy sady mena volo izy no litana le mety miraraka kely dia raraka dia amboarina kely ohatr'izao rehefa isaka miresaka. Ianao ve le hiady amiko? Azafady. Hitanao mena volo baribarimaso miaraka amin'ny teny tsy endrik'olona hiady mihitsy zany. Izany hoe izao zany ravana ny zavatra tiako tenenanao androany ny endrika ivelany ro hitantsika ireo. Ny endrika ivelany izany hoe raha andehantsika eritreretra hoe resaka fiarakodia ny resahantsika dia carrosserie zany izao ireo hita ireo, mbola voan'ny carrosserie ireo hita ireo. Za androany nandeha tanaty garage zay tao Paris dia variana be fa nisy tomobile anankiray zay niditra avy ilay tomobile tena tsy voaleta tomobile maloto ohatr'izany teo amin'ny fiainako. Maloto hitanao hoe lotony hitanao hoe tomobile avy nijanona ela be teny ambany hazo teny dia rehefa misy an'ilay ohatrany lomotra maitsomaitso ireny ilay tomobile dia efa maina somary kasihako tamin'ny tanako ilay izy efa tsy mety miala ntsony efa miraikitra amin'ilay loka efa tena tsy ohatrany hoe tena efa mataonany. Izay teo amin'ny fiainako indrindra hoe taty andafy miala tsiny raha tsy eto ny tompony mino fa tsy eto. Tsy mbola nahita teto andafy alotina tomobile ohatr'izany. Za moa vaky avy mihitsy teny taminy. Dia aveo dia tsy voasakan'ny polisy amin'io. Amin'io zany sakana. Na misy lalàna ozy izy manohatra hoe tomobile maloto. Za aloha tsy azoko ny aiko raha mitondra an'iny. Tena tsy azoko fa tena rehefa misy ilay lomotra fotsifotsy ilay tomobile dia manopy maitsomaitso. Feno ohatr'ilay lomotra ohatrany hoe avo be na dia maniriry zavatra dia rena maloto. Izay zany izao ilay carrosserie. Fa ny zava-mahavariana anahy entiny anaty garage be mihitsy ilay izy. Dia soloina daholo ny ao anatin'ny eo amin'ny moteur io, soloina atao vidange, soloina filtre, karakarainy be. Dia jerenao tokoa tsara motera misy ilay tomobile ary vao karakara rozy izy mantsy anahy. Io izy na entiko aiza n'aiza tsy mbola manara izany. Marina izany satria motera ny tena tsara. Tsaitsaika mihitsy ilay motera miditra an'ilay garage.
zany hoe le carrosserie zany jerena tena hoe ratsy kosa ty tomobily ty io ve tomobily mirolona ve ty eny tompoko tena mirolona isan'andro ka teto a voaneo ny David sy Goliath de carrosserie aloha ny jerena ny vatany aloha ny jerena fa ny fanontaniana tena mipetraka de zao inona ny fanahy ao anatiny le fanahy eto a no resahan'ny tenin'Andriamanitra fanahy tsy fanahy osy no men'Andriamanitra fa fanahy mahery raha vatana mahery a fa misy fanahy osy de tahaka ny Goliath ny fedina rehetra voalaza tao anatin'ny ireo listana fedinana ananan'ny Goliath tsy nisy nampiasaina na ray inona zany ny tao anatin'ilay fiarovatsatra satroby rehetrarehetra inona ny tao anatiny vida ndray andro re taloha tamin'izay mbola nianatra ny génération anay moa indrindra raha ohatra hoe mpianatra nanisana ianao teny nanisana teny de feno fianarana teny de malaza tamin'ny andro ray mihitsy miady io mpianatra miady de zay taloha de miady de linady de etretinareo zay taloha any ananisana any ampasapito mianatra mavita mandeha tongotra tongatra any amin'ny sainte famille hijery olona miady fotsiny maratanambola tsisy portable fa mifampitapita ianatra hoe amin'ny laroby arivo ony iady ianona sy anina iady mpianatra ianona sy mpianatra anina eo Mamasina de tamin'izany zay isaky ny hoe iady de akitondra mercenaire tamin'izany de mitondra namana de aitra zany tamin'ny hoe groupe nankizy zay iady amina groupe nankizy eo amin'ny fianarana tao amin'ny lycée nanisana io tamin'izany de malaza moa tamin'izany mitondra mercenaire ianao de zay anisan'le mitondra mercenaire avy any ivelany de misy lehilahy zay resaka be taminay hoe sady manao kung fu de manao karaté de manao lutte izy ngezangeza zay de hoe andao io nentina de tongotra lavitra be mihitsy zany mba hitajery ady hitomona ajatomona de zao tena nalainy am'izay io na io olona io hoe ianao zany tena mafy be za manao karaté ozy izy manao kung fu koa za tena manao lutte bataiko ny olona de tena ho zay tiany tena izy de ndraikitra ny anina fa de ho karamaina ohatry hoe ho karamaina zany izy ty ohatry hoe karazana karama samy nanolonolotra zay mba fony ny azo tamin'izany melia sigara melia ray paketa tetiky melia bleu fotsifotsy sy mangamanga zay ny lokon'le sigara ka misy ny anabaviko mivarotra tamin'izany de mety eto mihitsy le anabaviko de mifona tamin'izany fa maka sigara melia ray paket omeko an'io mercenaire hoe io zany nosolo tenanay iady Goliath anay de rehefa alohan'ny rava am'izay efa miao be zany mandritra ny tontolo andro hoe isy ady be mihitsy raha riva de tonga de tsisy nianatra tsony ny ariva miandro eo ambavady an'le olona iady aminay de zareo koa anatiny ao efa mioa manao anaty tokotany mpianaranao iady zay efa tiverana zay miaraka amin'ny rombo ka le olona ohatrany rombo izy de izy koa niomana menamena kely zay zany nanome anazy sasa manome sigara sasa manome vola sasany hoe ohatry tapatabazany mena karamaina tonga ny fotoana ediva ny alavana izy tena nafinaritra mipoziny manao anitany hoe kiraro le brodequin le kirarona ohatry ny miaramily reny anaovany de manao debardeur de hitanareo hoe misy an'le ohatry ny hoditra maintimainty de asiana le ohatry ny vivy ana ardos reny aty de iny zany de tantarena zany eo de ataoko makaty maratra dolo zany zay tratra de zay zany amin'io mba hita hoe faty olona mihitsy eto de tonga am'izay ny firavana de izy eo mijoro eo alohana zay atao rina daholo efa rehefa manao ohatry zao zany miandro ny olona ivoaka raikitra ty ady ty androandro fijery amin'io fa le somary fijerina mpandresy hitany erika eto fa de atata fa tena namparailo aika tao anatiny tao ny ankizy vavy mpiaramianatra matahotra hoe isy ady be de nandeha nandaza tany amin'ny surveillant général ka ny surveillant général ny atao ananisana tao tena
masika be zay bekiby be zay aiza misy an'izany izy ohatry ny olona avy any amin'ny faritany zay ha iza ihany zany misy ady eo fa any mivofa vady ndrava mampiara zay amin'io zany efa aoriany Andramo daholo Rambo io aiza le finoana aiza miaraka amin'ny fitaovana reny voaka avany le surveillant général la vao nahita azy ianao zany no hitarika ato to dia voaferaky ny tamainy indray mandeha voaferaky ny tamainy izy dia nitomany be am'izay Rambo nitomany tantarainy tody hatramin'ny hoe mahakamboty anazy kamboty zany kazara kamboty dia zao anaovana lahy dia ndreniko me fa tsy dia dadako nge fa maty dia zaka zanaka mafimafina dia laza izy nandeha io zay menakavy vao tena Andriamanitra iny ny atao amin'ilay olona efa nimany iny Rambo tomany izy miaraka amin'ny boty be sy le ohatrin'ny olona tsy ho faty felaka kely indray mandeha nazary hoe dia hitomany amin'ny felaka tsy dia makay fa mitomany izy vao felaka loza carrosserie be fotsiny finona tao anatiny fanahy mitomany be mihitsy carrosserie zany Rambo fa mifanahy anatiny fanahy kely mitomany kely inona tao anatiny Goliaty itsika zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra fanahy io tsy mitoky amin'ny zavatra hita maso zany tsika vao hitany olona ary raha ny zavatra hita maso mampiororo daholo ny zavatra eto amin'ity tany ity mampiororo na dia toka hoe facturan-jiro io ary ho avy anaty boîte lettre mampiororo hita maso Andriamanitra miteny fa tsy nomena fanahy osy tsika fa fanahy mahay zay ka ravana tamin'izay tena nahatoky hoe tena iny fa vaovao felaka Rambo nitomany niala tsikelikely izy mitavela fa lasa raha sitrapoka raha gatako tamin'ny Rambo le blé sikaramely any Rambo mba monany fa avereno le sikara fa iny ke tsy anahy le izy rehefa mitomany atao ahoana tsony Davida indray mena volo baribary maso ny endrika aloha tsy mandresy lahatra mihitsy fa tsy endrika fa fanahy ny resahany eto no tena Andriamanitra fa isika tsy nomen'Andriamanitra fanahy osy fa fanahy mahery halleloia eo zany endrika ivelany indray andro sabata ohatr' zao somary iva zany zay tany Madagasikara zay tanao manao takalo tomobile dia efa somary iva akaiky sabata mihitsy nanakalo tomobile taman'olona dia nenay netiny dia nazy najanony rehefa zany tomobile jereko avy eo tokotany fa za efa tsy andeha hivoaka intsony hoe andeha hoaiza fa efa ambany sabata ny andro tonga dia zao ny tena io le tsika vavaka be fa sady tomobile vao azo vaovao io zao to dia monospace 7 place malalaka tsara io ato dia mety amintsika io etsika aza zay andeha vavaka ny apitso amin'iny digina pasika iny zay andeha mainka andeha vavaka fahitan'le tobile matanjaka songina camion songina le semi remorque reny amin'ny diky hitana le accident feo amin'ny fotsiny mifampijery an'le camionnaire ohatr' zao daholo nareo mbola misy ndre afaka nyresaka raha olona daholo tanàna any salama daholo ahoana ry anina any tsy nety voasongina le camion fa eo faneraka manao ana daholo nareo isana tsy mety fa milalana re tompoko azafady fa tsy mialatsiny fa tsy fananiko ny songina tsy nahalala tsy fantatra aika vatany fotsiny fa ny motera anatiny kely tsy zofoka ny tsahana maty accident fa gaga le camion ohatr' fa milalana kely tsy naposiko mba migavo re tompoko mandana mora ianao za mandeha afabaraka ao tamin'izay ohatran'izany Goliaty carrosserie tsisy ninona ao anatiny i Goliaty mampatahotra raha tsy omen'Andriamanitra fanahy mahery tsika ao anatintsika ao misy fanahy mahery aza mitia kelinao ny jerena be dia be nge ravana no mitsananao raha mijery amin'ny vatanao fotsiny mijery ny momba anao dia izy ny olona inona koa no mba vitan'io
inona ke no vitanao io raha mijinainao raha mijery fitaratra tsy resy lahatra na jery fitaratra zao ataonao ihany sy mba mety mijery injaonina ny sandry ataony rehetrrehetra na ianao tsy resatra tsy mety tsisy resy lahatra amin'io mandra-pahafantatra ao fa misy fanahy mahery ao anatiny misy fanahy mahery ary tsy mipozinao tsony ny jerena amin'io fa mila mieritreritra zavatra tsy tenao ny olona rehefa tsy eritreritra an'izay ianao mila mieritreritra an'izay tadidio manomboka androany fa tsy nomena fanahy osa ianao fanahy mahery ianao io ihany marina re tena mampiasa teo mahafinaritra be izy Samsona ankiravana olona oatra antsika ihany olona oatra antsika mety ranjanana be oatra anahy io ihany Samsona zao mety ranjananjanana be oatra anahy zao fa zao itsaky misy antsika ataon'ny Samsona zao foana volazany tena andro dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'Andriamanitra dia aorianan'izay ny zavatra mitranga rehetra aorianan'izay zavatra tsy tokony vitan'ny Samsona daholo ianao io aloha raha tsisy fanahin'Andriamanitra mety efa nipika kely ianao amin'ny problème mety efa tsikireto mety efa nanombirana kely daholo farafahakeliny zay hoe mipika kely zay tsy efa namono tena efa fa baraka raha itsika vao am'izao fotsiny fa isaoran'Andriamanitra fa men'Andriamanitra fanahy mahery tsika ny mahatoy izao atsika dia fanahy mahery avy amin'Andriamanitra misaoran'Andriamanitra ianao ianao mba afaka misaotra an'Andriamanitra tamin'ilay zavatra vitanao mba hatovy jery totika ny zavatra efa mba vitanao io misy zavatra tsy mampinika vitatsika hatramin'ny nandresantsika an' Jesosy tena dinio ny fiainanao fa misy zavatra be dia be tsy mampindro hoe sa ve navitan'izany na dia teneko anao io hoe manao délivrance io tena teneko tokony hisaotra an'Andriamanitra ianao hoe za ty dia nanao délivrance manao délivrance zany ge mibaiko devoly mibaiko devoly ianao endana mandeha dia endana malatsy izy mandeha nefa devoly iza tsy matahotra devoly zany vao tena ohatrany hoe devoly matahotra misy ohatra le amin'ity misy olona zay azatsona misy ty numéro ty fa mpamosavy ty fa vao miantso anazy zao dia mandreny feona to dia maty zany ke atahoran'ny olona fa maninona ianao no tsy matahotra an'ireny zay hatramin'ny vavanay betsika ny zavatra natsapany hoe misy fanahy mahery eto anatinay misy trano nipetrahana izy tany Madagasikara dia rehefa mipetraka atao zay aika ny olona ao amin'ny manodidina dia efa miandry zavatra hitranga eo amin'ny fiainanay miandriandry zany ny olona dia zao ny fanontaniana petraky ny hoe tanterina zany vao nisy ny tantaranay namana eo tanàna miandry ny olona hisy ho faty aminay menakavy kely reto na izany na i mampiona na fitiana finoana satria nahoana ao amin'ny toerana trano nofaina io trano misy ozana dia zao ny voalaza zay ankohonana mipetraka ao dia misy maty foana na ny tompony io trano io aza ny alany zareo tamin'ny trano io na tonga ny trano nampanofainy namono tena taony zanany manana basy zareo dia tratrana fahatsopana tena ara-pitiavana dia tifiriny teo dia namono tena tamin'ny basy dia maty misy olona mipetraka andray naova tao dia maty ny zanany dia maty zany hoe misy fanahy mifehy zany io trano zay tsy nalalana zany zay tsy nafantatra hoe enina fotsiny nisy tantaran'izany nisy efa nisy maty tato fa tsy fantatra hoe zay rehetra mipetraka ao misy maty fa mipetraka atao zay tsy fantatray kory hoe misy an'izay zavatra zay fa ny zavatra nataonay tao kosa vao niditra tao zay hira fiderana marainy tsy hariva tsy tapaka tsisy ankira teo tamin'izany fa tena hira fiderana sy toroteny no mandeha amin'io tranonay io fotoam-bavaka amin'io tokantranonay io andraisana ny fiangonana anay tamin'izany mikarakara fivadikanina fito andro ao tokantranonay ny atao satria tokotany iny malalaka be dia eny amin'ny tokotany iny anaty alaala dao ny olona mandeha mandoalika mivavaka dia ao ny atao ny fivadikanina herinandro anaovana alim-bavaka ao aminay ny anaovana an'izany anaovana fotoam-bavaka fa nahafahafatesana inona no tapajanona amin'izany ianao iny raha tsy tokony ao an-traminao zany tsy tokony isa zany hoe traminao dia misy matoto zany intsony satria nahoana fa namahery ny ao anatinao ary ny ao anatin'izay any devoly dia fa nahosa
dia mampitahotra ohatrany Goliath mihitsy fa tonga dia tsisy ninona. Alleloia. Ny fanehatra ny fanaka ary le fanahy anankiray dia osa foana, le fanahy avy ato amin'Andriamanitra dia mahery foana. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ao asan'ny apôstôly toko fahavalo, nisy mpianatra Jesosy, Filipo sy Simona sy Filipo sy Simona sy Jaona amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo 9:9 nifanena tamina lehilahy anankiray atao hoe Simona. Nao vakiko asan'ny apôstôly toko fahavalo 9:9 ary nisy lehilahy anankiray raha tao an-tanàna izay atao hoe Simona, izay nanao ody ka nahatalanjona ny olona tany Samaria sady nandoka tena azy ho zavatra. Ary ny ano azy ny olona rehetra na kely na ny lehibe ka hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay atao hoe hery lehibe. Io zany tonga dia mpimasy, io zany tonga dia mpilalao ody, mpandatsa baratra, mpanao ody fity, manozona dia maty ny olona, manao fahagagana, misy marary, mety ametrahany tanana nanaovany skidy dia sitrana. Mahay an'izany keny dia voly sao dia veronao tsy mahay an'izany. Etsana izy ohatry ny hoe herin'Andriamanitra lehibe, ohatry ny hoe fanahy mahery izy. Afaka manao afaka fanahy mahery ary betsaka na tanàna ambanimbanivohitra any, tanàna tsy mbola voavaky ny fifahazam-panahy, dadarabe no manjaka ao. Izay ho ataon'ny olona rehetra ao dia dadarabe no manapaka na ny fotoana andevenana na ny fotoana angadiana fotsana ny dadarabe ny tompo-teny ao. Rehefa dadarabe miteny hoe non dia non, dadarabe miteny hoe oui dia oui. Dia fanahy mahery izy, mandra-pahatonga an'ilay fanahy tena mahery tonga eo. Ka zao hiditra eo ny fifahazam-panahy, tonga avy any amin'izay Simona sy Jaona, miona ny Simona anankiroa. Dia jereo ny toy ny tantara. Ary nondreniny 9:20 ary nondreniny apôstôly tany Jesosy hoe fa Samaria fa nandray tena Andriamanitra dia nireka amin'ny Petera sy Jaona izy akany aminy. Ary notafidiny tany izy raha dia vavaka ho an'ny olona mba handraisan'ny fanahy masina, fa tsy mbola nisy nilatsahany izy na dia iray akory aza, fa natao betsaka tamin'ny anaran'i Jesosy tompo ihany. Ary izy olahy nametra tanana taminy ka dia nandray fanahy masina indreo. Nametra tanana zany dia nandray fanahy masina. Ary Simona, le Simona le mpilalao ody io noho ny nahita fa mifametrahan'ny apôstôly tanana nanomezana fanahy masina, nanomezana fanahy masina, dia nitondra vola omena azy izy ka ny hoe meo zany fahefany zany mba handray fanahy masina izay olona metrahako tanana. Fa hoy Petera taminy, aoka ho very mba amin'ny tenanao ny volanao satria nataonao fahazo fidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Voalohany indrindra aloha zany tsy tokony amidy ny fanomezam-pahasoavana. Maheno misy fotoana hoe pastera mampiofana pastera dia zao ny vidim-pidirana. Attention les roa, attention rahalahy. Petera dia sarotiny tamin'izany nga averinao fa azo fidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy azo atao zany, nga io anao no amidinao. Dia hitanareo zavatra tiako atongavana zany dia zao, nanao ihany Simona mpilalao ody na vita. Fa rehefa tonga Simona Petera ilay mbola mahavita mihoatra dia resy lahatra izy mba omeo amin'izany fanahy zany, mba omeo amin'izany fanahy zany fa ny ato anatiko osa, fa mba omeo amin'ilay anareo mahery iny. Alleluia. Ny an'Andriamanitra foana ny mahery, ary zany no mahatonga amin'ny tenanao ndao hivavaka itsika dia mahery ianao. Resy foana ve ianao hatramin'ny mandra-pahoviana ianao no resy. Maninona tsy raisinao amin'izay ny fanahin'Andriamanitra napaka ao anatinao. Alleluia. Ny olona manana fanahy mahery tsy azo ampifendrofendrona. Tenareo amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:20 misy tantara mahafinaritra. Asan'ny apôstôly toko 1:20 natongavany Paoly tany Jerosalema sy ny nataony hampienany tsy fitiavana kristianina tany Palestina azy. I Paoly zany dia alan'ny Jiosy tany Jerosalema satria mitondra fifahazam-panahy.
dia andiny fa ndraika zetsika andiny fahafolo asy apôstôly toko faraiky ambopolo andiny fahafolo ary raha toetrandro maro tany izy dia izy mpaminany anankiray atao hoe Agabo nidina avy tany Jodia ary efa tonga tao aminay izy dia niraisy ny fekibon'ny Paoly ka namatorany tombotra aman-tanany dia hoy izy izao no lazainy fanamasina toy izao no namatorany Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tompon'ity fekibo ity dia Paoly zany ny tompony io ka atolony eo amin'ny tanany jentilisa izy ary raha voarinay zany dia nangataka tamin'izay mba mizenonina teo mba tsy akarany any Jerosalema ny ankavian'ny olona zany Paoly aza makaty a Jerosalema ianao fa maty ianao raha mahatonga aty fatorana ohatr'izao aloha ianao dia avy eo ianao vonoina zao no navalin'ny olona manana fanamaherin'Andriamanitra andininy fa telo ambin'ny folo fa Paoly namarika ny hoe nahoany ianareo no mitomagy ka mampangorangoraka ny foko fa vonona tsy mafatotra ihany fa ny ho fato any Jerosalema aza mba ho voninahitra anaran'ny Kristy tompo ary noho ny tsinaika izy dia nitsahatra izay ka ny hoe aoka ny sitrapon'ny tompo no atao teto zany leka mendrofendro Paoly efa mahery fa Paoly aseka ho ampifendrofendrona mba hiena le hafanampony sy le fahasahiny ny olona manana fanahy mahery tsy azo ampifendrofendrona betsaka amintsika ny hoe maka hevitra amin'olona tsy mivavaka dia zao ny tenin'ny olona za zao teneniko anareo misy fiarakotiako izay dia nisy mécanicien zay nijery an'izy io misy témoin kely manelingelina zay amin'izy io dia rehefa nijeren'ilay mécanicien anankiray vazaha tena nakiviny teo ny amin'ny hoe tokony sahirana be amboatran'io sy tena fanakivina ny tao fa tsy navelako niditra tao anatin'ny saiko ilay izy zao fotsiny atreiko Jesosy zany rehetrarehetra zany ve dia ho ataonao tonga amiko zany rehetrarehetra zany tenenin'ity olona ity ve dia ho ataonao tonga amiko le andro bloqué ny lakile ny tomobiliko teo amin'ny tety amin'ny centre commercial misy anay avy sasako le tomobile dia tsy mety mihodina ntsony ny lakile tsy azo atao ninninona dia navelako teo le tomobile dia nasiko zoatra fotsiny ao amin'ny panina dia mba niantso mécanicien amin'ilay garage le mpivarotra ngeza be reny zany eo akaiky eo tao mba jereny tomobile zao jereny lafiny dia izy tanao izy ary io le tomobile fa ny vidin'ny lakile an'io izy ny vidin'ny izy solona daholy ny momban'io volant dia nyretraretra ny anafara nanaovanao an'izany izy mbola mahazo ohatrin'io dana rio izy le tomobilenao nampidiriko tato dia navokako tato zao ny tonga dia navaliko any an-tsaiko ny Andriamanitra tsy nampividy tomobile arinany amin'izao lidira aleloia tsy nenoko singarana misy fotoana tsy mila mihaino hoe raha mihaino tsika raisitsika daholo reny dia kivotsika zato hoe zao fotsiny teniko fa maninona moa zany ho tratran'izany fa maninona moa zany no mitady afrikanina ohatry ny tenako any io mba jereo fikarakarao mambataina ny tany an-trano vita ny fomba tsisy dikany nalay tsy misy mamendrofendro ary ny olona tsy mbola manana fanahy maherin'Andriamanitra zao famendrofendrona rehetrarehetra tongotra zao dia mampitomany azy daholo ianao indray aloha sarosarotra dia makivy anao daholo fa rehefa manana fanahy mahery ohatran'ny Paoly indray ianao ny olona mamendrofendro izay mangina dia Paoly efa maninona reo mitomany nampitahorina hoe ho afatotra Paoly dia Paoly tsy nifatotra ihany fa ho fato mihitsy azy aleloha fato an'i Kristy mihitsy ary ho voninahiny tonga ngerana dia mangina ny problème amin'izany ianao io ho voafatotra ohatr'izao ny amatoranao dia ataon'le mpaminany vavy mihitsy ny fatorany amin'ny fikibon'ny Paoly dia ataony hita mihitsy zao ny amatora ohatr'izao ny naseho amin'ny fanamasina ako ny olona manana fanahy maherin'Andriamanitra tsy azo ampifendrofendrona amin'izany toa dia Paoly no afatotra ve ny mampitomany ohatr'io ny angety so afatotra fotsiny ny any dia tanjoko fa no fato mihitsy aleloia
zany ravana ny olona manana fanahy maherin'Andriamanitra tsy azo ampirorona. Manomboka androany aloha tsy tokony ianao tsony ny ampirorony, manomboka androany tsy tokony ianao zany tsony ny ampirorony ny mpampiroro. Tena iriko mihitsy amin'ity androany ty anatin'ity toriteny ity, raha pitso anaty commencement isika. Mbola misy olona eto manana fanahy osa, matetika loatra mandray mesazy zany hoe sarina mitomany mesazy zay olona zay rehefa tonga eto de zao foana le sarina emoji mitomany fotapatambavaka pastela fatao zay olona zay mihitsy raha pitso tiako tonga anaty zoom fa mila tena metrahana fanahy mahery, fanahy maherin'Andriamanitra anatinao. Eto ambavaka de sarina iny isam-bolona tsy maintsy maray mesazy zay olona misy olona eto fanohatra am'izany manana olona zany olona zany zay mahatsy anazy mahafinaritra anao mampahery anao fa ianao tsy mifarifotra mihitsy. Izy manana olana fa izy zany de mampahery izy vao andeha angatabavaka de zany de mampahery ny tena aika pastera tena halleloia tena marina tsy manino zany hoe pastera fa nianina entina mavaka izy mitanjona amin'io tsy mivozy amin'ny mahafinaritra be ao mampahery anao fa tsy mifarifotra mihitsy ianao. Misy ngeravana ny olona anniversaire tokany tsy anniversaire ko ndray de miantitra de firy taona zany sy fotoana ianako anniversaire bo anniversaire nao eny stareko. Misy olona tena manana fanahy osa, fanahy osa dahoatra. Raha pitso anao io, raha pitso anaty zoom anaty commencement tena angataka amin'Andriamanitra androany alay tompo hosory hosory fanahy mahery Jesosy alohan'ny ikasihan'le vehivavy ny lambany nanovo hery tena tendrombohitra, nanovo hery Jesosy, feno hery Jesosy nidina teny amin'ny olo teny avahoaka nikasihan'le vehivavy reny Jesosy mihitsy nisy hery niala. Za androany angataka amin'Andriamanitra tompo fenoy fanahy mahery tovy tena deporte tena feno mihitsy ny azo fa hitsodrano ara-pitso alleloia izara fanahy maherin'Andriamanitra. Alleloia. Mila fanahy mahery ianao. Olona tsotrosatsika any Samson fa nilatsaka amin'ny fanahin'Andriamanitra namono liona tanora. Ianao malezolezo kely sarosaro tahotra io androaka devoly ianao denjana ngerava zany mandroaka devoly zany mafy ngerava na zany mpanompon'Andriamanitra mandroaka devoly to de io devoly mampahory ny olona io teneninao hoe andana mivoaka ianao mandidy tenanao amin'ny aran'i Jesosy andana mivoaka de ianao mihitsy mandidy any ananina ny tiako isanao andana anaty ranonanosy nandana anaty fasana lalina any ianao no mikomandy tsara ke zany ravana manam-pahefana fanahy mahery azonao atao no mibaiko ianao mboty malezolezo io ozy ny renao hoe mavita mibata rano raiso tsy mavita ianao fa mavita mandroaka devoly ny faratapony mihitsy satria fanahy mahery ny menanao fa tsy fanahy osa. Alleluia. Mika bokyny Mika mika vaky bokyny Mika hoe Mika 7:9 hoy ny ten'Andriamanitra fa izaho kosa de feno hery de fanahin'Andriamanitra mba amin'ny rarina sy ny faherezana mba hanambara amin'ny Jakoba ny heliny sy amin'ny Israely ny fahotany. Tsy mora amin'ny olona tsotra ny jarany zany fa hanambara amin'ny Jakoba ny heliny sy amin'ny Israely ny fahotany zany. Tsy mora zany hitory amin'ny olona naposipositra zany fa i Jaona mpanao batisa ary namosipositra ny fahotany Herode tapahana ny lohany. Tsy hoe tsy nisy finan'Andriamanitra akory Jaona mpanao batisa zay no nalahatra Andriamanitra fa i Mika kosa ny teny za feno hery de fanahin'i Jehova. Alleloia. Mila feno an'izany ianao. Amaranako azy Romanina 9:9 Romanina 9:9 andininy 15.
mareo amin'ny baibolinao ty ho ten'andriamanitra andiny efatra amby folo fa zay tarihan'ny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra fa tsy nandray fanaham-panandevozana ho amin'ny tahotra indray nareo fa nandray fanahy ny zanaka natsangana zay antsointsika hoe abaray eo ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'andriamanitra isika ary la zanaka dia mpandova eny sady mpandova an'andriamanitra no mpiray lova amin'ny kristy koa ary raha miara-miaritra aminy isika dia mba iarahana ambonina ahitra aminy ihany fanahy nomenao dia fanahy avy amin'ny ray omena ny zanaka ianao miantso an'andriamanitra hoe abaray zanak'andriamanitra ianao dia ianao ve atahotra ko tsy otrany hoe manarabaraka anaran'andriamanitra ianao fa maninona ianao matahotra nefa ianao zanak'andriamanitra nefa ianao tsy nandray fanaham-panandevozana ho amin'ny tahotra fa nandray fanahy ny zanaka natsangana ho zanak'andriamanitra alleloia hotahiny tompony ianao aza kivy sy kivy zanontsony ianao manomboka eto foano ao anatinao ny tahotra manomboka eto misy amintsika dia tsy mety manana toky an'andriamanitra matahotra foana tsy sa mandray andraikitra moa tsy sa manao nininy fa androany teteny aminao hoe raiso ny fanan'andriamanitra raiso ny fanan'andriamanitra dia anapaka ao anatinao zany dia mahery ianao dia mpandresy ianao dia tsy azo ampitovina misy pastera iray izay manao asan'andriamanitra zany izy any Antananarivo moa tany ambanivohitra mety ray amin'izay dia tsy misy trano ipetrahana misy trano azo ipetrahana ihany fa trano misy matoto tena misy matoto dia ny olona tsisy sa mipetraka ao ny trano malalaka tateloa za tory ao za ao nipetraka ka zareo ka misy trano tsofaika dia vatantarain'ny olona ao misy matoto manan-kenda amin'ny alina ohatra izao natory pastera ny tsofiny jiro tsofiny labozia atory izy tonga tonga tamin'ny alina misy misitona ny lambany dia sady sotomony le lambany mijero izy aive ianao ry matoto ndana mivoaka aminaran'i Jesosy fa mila matory aho ndana mivoaka aminaran'i Jesosy mariny ngela tsony matory izy tsisy matoto tsony taona tsisy matoto tsony tsy nahavita nalakenda tsy nitrikina aive ianao ndana mandeha fa ohatrany efa hatramin'ny hera ianao teto fa androany manomboka androany ianao tsy eo tsony tsy atahorana matoto tsy mampatahotra na le matoto ary fa nganareo tsy natahotra andeha zany a andeha koa rehefa tsisy lalana tsony eto a lasa le matoto ao anatinao ny herin'andriamanitra fanan'andriamanitra ao anatinao hotahiny tompany ianao zay ataontsika ty raha mahafinaritra be ty hoe mahery a fa zao aloha ndraiky adino raha misy aminareo zara-pahatsapana dia fotoana izao raha misy zara-pahatsapana dia ino ny kantoko radio aty radio raha misy aminareo a na ray zavatra inona ny nahakasika anao a inona ny voarainao a dia afaka miditra anareo a mizara fahatsapana dia afaka miantso avy hatrany a mizara fahatsapana aloha tsika zay tsika vao heno hira mahafinaritra ndao ary tahiny tompo ary a raha latojo ihany mbola tafiditra ao a metsika azo avy hatrany a ny fitenenana tahiny tompo raha latojo a inona ary no fahatsapana voarainao a androany a azonao zaraina izao tsika rehetra dia mankasitraka anareo mivady tamin'ny fivarana toriteny fa nafinaritra nampahery ary indreo koa nampianatra tena voaraiko hoe rehefa ao anatintsika tsy maintsy manana fanahy ny olona anankiray a dia na fanahy osa na fanahy mahery a dia rehefa misy fanahy mahery a dia hoe angataka anazy koa dia efa mampitanentana sady ny amrapitso alleloia dia hoe efa misy fanahy mahery a dia navita Samsona tena hoe jaja tsy takatry ny saina Davida vita tsy takatry ny saina ihany koa dia izay no tena nakasika anahy tena hoe mbola mampangetaheta hoe
angataka ny fanahy maherin'Andriamanitra sy tena ampitana manao zavatra be dia be rehefa misy mifanahin'Andriamanitra dia izay no tena mahakasika anahy. Tain'i Jesosy tsika rehetra. Aleloia, tahin'ny tompo rahatojo mankasitraka indrindra tamin'ny fizarana fahatsapana izay nataonao. Aleloia, Andriamanitra manaka fahasoavana ny hamary fitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany isika rehetrarehetra. Mbola misy ve izara fahatsapana? Raha tsy misy tsony dia tonga dia anao hira anankiray tsika hidirantsika mandeha makany amin'ny vavaka sy ny famaranana ny fotoana. Meno finaritra atao lera tsika tsirairay avy dia tahin'ny tompo isika mianankavy. Kivikivy vakilo ilanandalady ketraka mavesatrany fo mibatanao nefa tsy nalalako resy nefa nataonao atsangora tsy mety ai Jesosy anao tsy manady mahery fa antananao mahery fifaerianao natsaganao ka tafatsanganindray mahery lavitra no miatramizay farisiao nisandratinao nantopokaza fomarano tsy tonga lafatry namidoropokaza mibaribary fa mila mandray afatry nikasika ianao tsy nitabakabe fenyainao ndray avokagy nampiakarinao ady tafakatry netinao miakatry mahery fa antananao mahery fifaelianao natsanganao tafatsanganindray mahery lavitra no miatranizay ifarisiao nisandratanao
Amen Jesosy. Misaotra mandray Jesosy tamin'ity fotoana androany ity ny amin'ny fataterahany fotoana teto androany. Omenanao ny voninahitra, omenanao ny dera sy ny haja Andriamanitra. Fa tena tsara ianao Andriamanitra. Tena niasa tamin'ny fomba izay tsy takatry ny saina ianao Andriamanitra satria tsy tapaka ny fandaharanay, voninahitra ny eo anao. Tafipita ny hafatra, voninahitra ny eo anao. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fampahirezana, misaotra ny amin'ny fanahinao mahery, misaotra Jehovandriamanitra fa tena tianay tokoa ianao. Ankehitriny dia mahery tokoa izay, tsy takanomaly fa mahery no tenenana an'izany hoe fanahy mahery fa tsy fanahosana ety anatinay. Samsona dia tahaka anay ihany, Eli dia tahaka anay ihany, fa rehefa nomenao ny fanahinao dia olona niavaka. Izay tsirairay avy eto Andriamanitra dia olona hiavaka satria mandray ny hafatra. Olona miavaka satria mandray ny fanahinao mahery. Koa dia misaotra Jehovandriamanitra. Midera sy laza saotra sy voninahitra tolotra ianao. Da io ny teny rehetra izay nitoriana androany mba haniry ary hamoa avy zato eny ety am-pony tsirairay avy. Aza avelanao voatsaingo ny vorona mpihaza, aza avelanao akory Jehovandriamanitra. Tena hoe vera maina fotsiny, ataovy maniry any anatin'ny fiainanay. Tena hoe hamoa avy zato eny ny fiainana mandrakizay. Manomboka eto izay tena mahery ary tsy ho kivikivy. Fa rehefa miaraka aminao tokoa izay dia mahavita zavatra ngezabe satria fanahy mahery no aty anatinay ety. Misaotra Andriamanitra. Dia vozy Satana tsy afaka hitsaingo anaty litera ray tao anatin'izany araka hampiana zany anatin'ny fon'ny olona. Ahery avokoa izay rehetrarehetra ao ambany fahasoavanao, eo ambany fitahinao. Misaotra Jesosy maro. Be zara tsy voalazako fa kely mpalalako ary fony fisainako. Fa ianao Jehovandriamanitra tsy to. Anatanteraka mihoatra lavitra no izay mba nieritreretinay tsirairay avy izay rehetra tonga ny ary tolo teto Andriamanitra. Meo fahasoavana izy. Meo azy ny anjara fahasoavana. Meo azy ny anjara lova ho azy. Fa tena hoe naharitra izy Andriamanitra na hitahitany teninao teto izy. Arotsay amin'izy ireo tsirairay avy ny fanahy maherinao Andriamanitra. Petraka aminao ny toy ny fotoana rehetra rapitso. Vao alina feno fitsarana ty alina anay ity. Iatrehanay ny rampitso Andriamanitra. Dia fotoana fitsaranay atokavana eo anatrehanao ekoaka amin'ny fiaingona masina anantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsy to. Misaotra Jesosy eo, misaotra fanamasinao, misaotra Jehovandriamanitra. Halleluja. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao natao tsika hivavaka ho an'ny firenena. Ndao mpandrotsika nabavisika lovlia hivavaka ho an'ny firenena. Nabavy lovlia hanao ny fitenenana. Alleluia, makasitraka pastera tain'i Jesosy ianao dia tain'i Jesosy ihany koa isika tsirairay avy izay tonga nanatrika teto dia mbola hiara hivavaka ary isika. Ry Jesosy malala anay eo, misaotra anao izay Jesosy fa voatory teto indray ny teninao tamin'ity androany alina ity Jesosy dia tena isaorana ianao lehibe tokoa izany Jesosy malala fa tena miasa teto ianao dia tena misaotra Jesosy fa ianao nanolo-tsaina, ianao no miasa Jesosy natrika anay teto ary ny fanahy masinao Jesosy no miasa ka nampitenao amin'ny mpanomponao teto indray Jesosy malala, nanambara taminay indray Jesosy ny teny pasoavanao izay tena hoe nakasika ny fonay Jesosy malala. Dia raha ny ainy teto izay Jesosy malala dia mino fa tena hoe efa namangy anay tsirairay avy ianao Jesosy koa dia tsarovy izay tsirairay avy izay tonga ny ainy teto, izay tonga nanatrika teto, izay tonga namary ny antsonao teto Jesosy malala mba tena hoe hiasa aminay koa izany fanahy maherinao izany, izany fanahy masinao izany Jesosy malala ary tena mba handinika lalina ny tenanay tsirairay avy izay tsirairay avy izay tonga teto Jesosy malala dia mba izany fanahy maherinao izany Jesosy malala dia tena mba hoe hibahana tanteraka atao anatinay Jesosy, tena hoe hanapaka n'inona atao anatinay Jesosy, indrindra fanahy masinao koa dia arotsao Jesosy malala, arotsao aminay izany Jesosy malala mba hitarika anay amin'izany lalany fahamarinanao izany Jesosy dia mba hanananay fahamasinana izay hoe araka ny sitraponao Jesosy malala dia
azavela ihany koa izay Jesosy malala hoe ofentrofendroen'ny olona na hoe tena hoe ofendry fampahorana ny atao anatinay Jesosy mba tsy hisy an'izany fampiroroana izany tsony atao anatinay ihany Jesosy malala fa tena hoe ny fanahy maherinao ny rotsaka atao anatinay hiasa atao anatinay Jesosy ko dia esory ny fanahy osa esory ny fanahy malemy Jesosy dia soloy Jesosy soloy an'izany hoe fanahy mahery izay tena hoe nataonao tamin'ny Saoly nataonao tamin'ny Saona Jesosy mba hampandresy anay tsirairay avy rehetra dia tena koa Jesosy malala dia tsaroanay manokana eto ny firenena malala anay Jesosy koa Jesosy amin'ny firenena malala anay izany Jesosy dia tena mbola betsaka Jesosy mbola betsaka ny olona malala anao nefa tena hoe mbola variana Jesosy mbola miaina amin'ny fahotana miaina amin'ny fahalotoana Jesosy miaina amin'ny faharatsiana Jesosy malala ary izany fahalotoana sy faharatsiana izany nge Jesosy dia noho ny fanahy osy sy ny fanahy malemy noho ny fanahy ratsy izay miasa izay efafin'ny devoly nge mahatonga an'izany Jesosy malala ko dia mino a Jesosy fa tena hitsidika an'izany firenena mivily izany ianao Jesosy malala dia tena hanafaka Jesosy malala fa mila anao izany firenena izany Jesosy mila ny fanahy maherinao Jesosy ko dia ampaherezy Jesosy arotsao ao ny fanahy maherinao Jesosy fa mila an'izany tany malagasinay Jesosy mila an'izany ny vahoaka malagasy tsirairay avy Jesosy malala dia mino koa Jesosy fa izay rehetra tonga teto dia tena vanginao tena hoe hiasa ao aminay tsirairay avy izany fanahy maherinao izany Jesosy malala raha isara keto izay dia tena ny tana maherinao no hitantana anay tsirairay avy Jesosy dia eo anay eto indray izay rapito sy fifanome fotoana aminao eto indray hiahy ny antso hiahy ny feonao indray Jesosy malala raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha ny lanitra ianao dia voninahitra ny eo anao rery ihany hatramin'ny talohan'ny findraka ao mandrakizay halleloia amen halleloia mankasitraka indrindra andrana-bavintsika lovita ao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay nentiny teto izay dia tahiny tompo daholo ary tsika rehetrarehetra misaotra ireo nahatrany trafana tapitra ny fandarantsika mbola tsika eny amin'ny rao lanitra Jesosy ka tahiny tompo verenana soma tsara daholo tsika rehefa avy eo dia amin'ny sivy maraintsika dia efa mioaneto indray atao anatin'ny commencement kira sy famatinana toriteny amin'ny folo sasany manomboka ny zoom anaty commencement ary amin'ny roa raha sasany dia manomboka kosa ny fotoam-bavakintsika arahana toriteny dia samy tahiny tompo daholo fiarahantsika tapitra ny tamin'ny fandarantsika fa mpiarahantsika amin'ny teo foana raha miditra amin'ny site web any akiradio ianao akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao mihaino ny onjam-peo akiradio nofinaritra daholo misy hotentsaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo oralina samy tahiny tompo isika mianakavy mahereza daholo halleloia amen